Malagasy tompom-bavy tavarakisika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao zoma 17 janoary 2024 izao manantitra ny arabo ambam-pirarointso ho antsika mianakavy manaraka n'ity fandaran'ity na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ataontsika araba manjakamiadana samy mahazo ny lafivalo hatrany andafindrika rehetrarehetra any. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity toy ny mahazatra rehefa zomataka zao dia eo mazava loatra ny solombavambahoaka avy eo amin'ny boriboritany fahaenina lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ny député Bogosy, ny député Totso Andriamampandry izany. Zao izy vao hiakatra eto amin'ny fandarana tamin'ity taona vaovao ity dia hitantsika eo ny ambara zany satria manan-javatra mambara be dia be tokoa ny ao amin'ny boriboritany fahaenina ao zany amin'ny alalan'ny député Totso Andriamampandry. Resaka sosialy, resaka fiainam-bahoaka zao avy matetika ny orana inona ny zavatra mitranga sy ny sisa. Ankoatran'ny izay ihany koa dia mbola isy député ho avy ihany koa eo ny lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa ny député Rastany izany fa rehefa vita zany ny fandraisana anjara ny député Totso Andriamampandry dia ho avy eo ny député Rastany araka ny nambara teo. Ankoatran'izay rehetrarehetra izay misy famakafakahana sy ny fitondrana vaovao maro samihafa. Ny akon'ny dia ny président Marc Ravalomanana tany Toliara mbola hoentiny eto mandritra ny fanazavana hoentin'ny député Totso Andriamampandry. Ny ariary moa zany ity dia mbola mihotsaka foana, ariary zato mahery kely sisa dia ho lasa 5,000 ariary ny ray euro raha ny androany izany. Ankoatran'ny izay moa zany ny andro an'io ho an'ny zay manana finoany ihany hoe vendredi 13 ohatran'ny mampatahotra ny sasany zany indrindra ny sasatsasany amin'ny frantsay. Vendredi 13 zao ny maninona sy maninona sy maninona fa na any amin'ny kompania mpitaterana anabakabaka any ara indrindra ny any France zany dia vitsy mandeha malalaka be ny toerana zay tsy mety mandeha le olona ny 11 septembre ihany koa satria ohatrany hoe daty manahirana ho an'ny sasany zany kanefa ho an'ny olona manam-potoana dia andro toy ny andro rehetra ihany fa dia miankina aminao ihany ny azahoana fahombiazana sy ny tsy azahoana fahombiazana. Zay ary ny oela tompolasy tompom-bavy fa tonga dia omeko ny namana faniry raha safy manantany ny fitenenana miraba namana faniry ihany koa ary izy avy hatrany no hiaraka amin'ny député Totso Andriamampandry. Ndao ary zatsy eny ary dia misaotra Rina Rabe Mananjara sady miaraba andrina miaraba ny teknisiana rehetrarehetra ao ambadiky ny sary sy ny feo ao dia zava-dehibe tokoa ny fiarahantsika amin'izao maraina vendredi 13 izao dia ny namana mpanaraka eto mivatana Antananarivo sy ny manodidina any loatra mangoro any Antsirabe any Tsiromandidy sy ny faritra samihafa Anjorobe Andramasina Kazobe miaino antsika daholo misy party any Manjakandriana tratrany dia arabaina nareo rehetrarehetra ho an'ny mandray moa zany ny famerenana dia arabaina isika mianakavy ao anatin'ity fandaharana ity moa zany. Ny any ampitan-dranomasina tsy hainay ny anadino antsika satria sarotra be ny manadino anareo ho an'ny hoe tena fanjoinareo hatrany ity fandaharana ity. Betsaka ny zavatra ho resahantsika androany ary marobe dia marobe fa ny tena goavambelo zany dia ny hoe tsy maintsy hanaovantsika ny tady-baovao tany Toliary satria dia ka inona moa zany grand bravo mihitsy ho an'ireo mpiatroka rehetra ny Toliary ary mifono vahoaka ny Toliary ho alaitahaka ary tsara ho tahafina eo anatrehan'ny fomba fijoron'ny vahoaka malagasy, fitakian'ny vahoaka malagasy fiovana sy hoe tena ho fanantenana amin'izao zavatra iaina amin'ny firenena izao dia iny ohatra lehibe izay tokony hajejojejo ny faritra rehetra zany manerina Madagasikara hoe vitan'ny Toliary ve tsy ho vitan'ny faritra sasany amin'ny fandalovan'ny dada Ravalomanana mikasika izay hoe fitsidihana ny Toliary sy
hiatrehana ny congrès patry ny antokotiky Madagasikara izay avy atrantsika satria misy fandamina ihany fa tonga de avy atrany aloha tonga de miaraka ny député Todsoa de rehefa avy eo de alefanay sy député Todsoa eo ny vaovaon'ny Toliara moa zany satria ny solotena solombavam-boaka koa efa any toerana efa hatramin'ny ataontsika hoe larobiny efa nandeha tany am'zany toerana zany re solombavam-boaka de mbola mitony fitsidiam-partany efa hitako aketo député Bogos Todsoa Andriamampandry miaraba tompoko ya miarabanao faniry ary ihany koa mahay miaraba ny technicien rehetra ary indrindrindra miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka izay manaraka indray a ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny voaloha teny faniry a dia tsy hay ny tsy araba ny vahoaka malagasy am'izao taona vaovao zao satria zao ndraitsika vao miona sy mitavatava satria nisy moa zany ny atrentsika ny fety de nisy koa ny fitoniana ara-politika dia vao tamin'ny alarobia teo zany no niverina indray ny miara-manonja dia androany zany tsika dia rariny loatra faniry na mirary soa aho ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka na eto an-tanindrazana na ihany koa any ampiti-tandranomasina engany izany taona vao zany mba ho taona zina ho an'ny vahoaka malagasy taona hitondra vaombiazana taona hitondra fanambinana hitondra fahasalamana feno ho an'ny vahoaka ary indrindrindra ho tao mpandresena ho an'ny vahoaka malagasy any hita taon'ity ary ho taona ny fanovana ho an'ny fiainatsika atsiraray avy satria fantatra fa tena mangiry-firy sy tena mafy ny fiainana eto Madagasikara am'izao fetoana izao koa dia mirary sosiny tsara indrindra ho an'ny vahoaka malagasy dia eo am-pandeha zany dia miangavy ny technicianna misy fiarabana manokana ity tamin'ny voalohan'ny volana janvier dia omeko kely ho tononiko kely ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tratratra ny taona 13 araba ho antsika rehetra tsy akanavaka tratry ty taona engany mba hiafaka ho todsoa amin'ny tanjona irina ho lavitro ny rofy sy ny fahoriana ho ampiko ny sosy ny tsara maharitra samy ho ambinina ho tahian'Andriamanitra koa dia Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy manarak'izay faniry dia amin'ny fotoana tahaka izao dia mirary soa ihany koa satria ny fiainana moa dia tantely amam-bahona ireo zay nodomandry rehetra zany tamin'ity taona vaovao ity zay tena maro dia mankahery reny havana namantsika zay nodomandry reny tamin'ity taona vaovao ity koa dia Andriamanitra ny anasitrana ny ratrapoa sy ny fery mahazo an'ireny fianakaviana marobe reny eo koa zany reo olona rehetra zay miditra hôpitaly dia maro dia maro koa dia mankahery anareo ary mirary soa sy ny fahasalamana vanim-potoana tahaka izao koa dia androany moa dia 13 janvier faniry dia miaraba manokana ihany koa ho an'ireo zay manana tombonandro daty naterana anniversaire androany dia tsongaiko manonokana eto zany ramatoa Rachel Vitry zay avy any Alareno no mipetraka faniry tonga eto Madagasikara izy am'izao fotoana izao dia mirary soa anao mirary fahasalamana ho anao feno dia iainana ianao mba ho ela velona am'izany daty ny anniversaire anao zany ary manantena fa hisy arosasy be zany androany koa dia ny tompony hitsibona anao an-trany ary tonga soa koa anao eto an-tanindrazana zany hiara-paly amin'ny namana sy ny fianakaviana rehetra am'izany anniversaire anao zany de ohatr'izay koa zany ireo manana anniversaire rehetra dia mirary sosiny tsara ho anareo rehetra zany ny tenako faniry eny ary de arabaina zany ho an'izay manana tsingeritaona androany de ho an'izay misy anko ny favoazana fahoriana dia mitondra ny teny fampinoana teny ho antsika rehetra izay eto amin'ny miara-manonja ho anatin'izany fa alohan'ny teny hidirantsika ny vaovao an'Ambohimanarina satria misy vaovao samihafa zany de aleoaloha andalo kokoa kely sika satria misy kokoa kely tokony ho entin'ny député Todsoa ihany teo tao anatin'izay fiarabana zay ya akoatr'ireo zany olona manana anniversaire sy mana pahoriana zay dia tsy hay nanao kokoa manokana na ny Andriamatoa Tonazy zay vany atsimo atsinanana any dia miarabanao IADG Tonazy zay olona tena tsotra
mana ny gamaisy azy eto amin'ny tany sy ny firenena peny zava-pitany a teto amin'ity gam Madagasikara ty de amin'ny rarisoanao atao kokoa manokana anao andray matovidona azy androany eo ihany koa i Joël zay technicien miasany amin'ny orinasa Pupi Crevette any Mahajamba any Mahajanga, eo koa i Sylvestre zay chauffeur amin'io orinasa io eo koa ry Basira, eo koa ry Roy Josepha, eo koa ry Donné zay miasa amin'ny environnement any Mahajanga tao zany eo koa ry Dama zay miondana miara-manonjy nefa any ambanivohitra lavitra any Majunga any Faniry eo koa i monsieur Agapi zay maire taloha tao Ivohibe, eo koa ry Raimpatra Johnson, ry Samuel, ry Moa Josepha, ry monsieur Jérôme zay anisan'ny mpampianatra kokoa zany reo ary kokoa manokana koa zany ho an'ny Ventura sy Andry ary Bandy Sarika zay ny amin'ny faritra Ivohibe iny, koa dia kokoa manokana ihany koa ho an'ny mponina Ambohimanarina ary ho anareo zay nitsapa niaraka tamiko kokoa zany ankeo zay tena vahoaka be zany zay niarahantsika nankahery tamin'ny fianakaviana ny Amanjo de misaotra ny fokon'olona rehetra, misaotra ny team rehetra zany zay miaraka amiko hatrany faniry mifoha amin'ny efatra sasany de efa lasa midimy de any de mankahery izay isa maraina zany raha mbola maheno de tonga foana zany reo namana sy tapaka miara-dia amin'ny tena miaraka amin'ny fokon'olona mitondra ny faravety ary mankahery ny fokon'olona zay misy ny tena. Eny ary avy atrantsika député Tojotsy tonga de ho any Ambohimanarina alohan'ny hidirantsika ny vaovao tokony ho resahana aloha satria lava be mihitsy ny vaovao resahantsika eto fa andeha omeamboninahitra ny etsy Ambohimanarina satria mitaky moa zareo ny aminy hoe aleo mba ho hitan'ny olona niezaka mipakaty aminay avy any amin'ny député Tojotsy Andriamampandry de zay ngamba no resahantsika aloha député sady miaraka am'sarytsika rehefa avy eo namana faly zay ao ambadika ao faly sy lalaina miaraka amintsika zany faly atao amin'ny régie lalaina ary amin'ny diffusion zany miaraka amintsika de tonga de alefaso ngamba faly le sary de manohy azy manao ny fitantarana ny zava-misy ny député Tojotsy. Ya io zany nataontsika tamin'ny farantaona zany reo ny vady aman-janako anankidimy mizanako misy anankiroa roa lahy kambana miaraka amin'ny masera zany de nanome fanampiana zany tamin'ny farantaona iny am'ireo ankizy kamboty sy sahirana ary ireo zokiolona zany teny amin'iny faritra avara-tanàna sy Ambatolampy Ambohimanarina iny dia reo zany ny fiarahana de nisy koa fiaraha-misakafo zany niarahana tamin'izy ireo fanomezana kilalao ho an'ny ankizy rehetra ary fanomezana menaka, vary, hena, savony zany ho an'ny zokiolona rehetra zany zay nisy teo an-tanàna, koa dia mankankahira hatrany zany ny olona sahirana, ny zokiolona ary ireo ankizy zay tena sahirana amin'iny faritra rehetra eny Ambohimanarina de reny zany ny zanako zay manolotra zany kilalao ho an'ireo ankizy tena sahirana izany. Manaraka zany faniry alohan'ny fitiantsika Ambohimanarina satria hiditra vaovao lehibe tsika avy eo zany de io zany gamasera zay saorana fa tena manao zay ny tokoa i masera zany fa misy fitsaboana koa zany ao aminy de sady izy koa zany mitaiza ny sazakamboto maro ary mitaiza ny zokiolona maro izy sy ireo olona sahirana maro zany de miara-misalamiko zany i gamasera zany mba hanabevo izany toerana zay misy andry zareo ao avaran-tanàna Ambohimanarina izany. Manarak'izay faniry dia mahasolombaoboaka ny tena moa zay voafidy teo Ambohimanarina dia manambara ihany fa tena sahirana ny olona sahala amin'ny olona rehetra fa ny délestage faniry tena ezana na andritry ny herinandro tamin'ity herinandro ty alina zao de tena hoe zara fa mandeha 15 minutes 20 minutes de tapaka be da be zany ny radio, ny télé, ny frigo ny olona simba daholo ny rano tena tapaka tsy misy ohatr' zany eny amin'ny faritra Ambohimanarina iny eo koa zao ny orana de hitantsika tonga de fotaka faniry no fako misavovona zany de miteraka ny amin'ny tena tsy fahasalaman'ny olona le izy tena hoe marikoriko zany no mijery azy tsisy andraikitra de mihitsy zany raisin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay commune urbaine tamifa de mijery fotsiny eo koa ny vary faniry zay tena hoe
miakatra ny rano a de efa miondrika daholo ny akapetrahan'ny vary noho ny tsy fikarakarana ny ministra zay voakasika zany sy ny apipa zany a ny lakan-drano rehetra zany a amin'iny laniera rehetra zany a sy amin'iny faritra misy tambary rehetra eny Ambohimanarina nefa iny tena iveloman'ny 20 isan-jaton'ny olona koa de manao antsoava zany a amin'izay a ny sortira moa ao varatetezana zany a eo ambarin'io tetezana io ry faniry a efa tena hoe efa tena mivangongo efa tena ny aviny a efa takan'inona ny trottoir tena manahirana zany a miaina eny Ambohimanarina tsy eny Ambohimanarina eny a fa eto Antananarivo manontolo zany a ao anatin'izay. Eny ary de ho anareo any Ambohimanarina zany zay de efa nentin'ny député teo ny asa marobe a ary saiky isan'andro de misy an'izay asa sy fijoroana izay marobe mihitsy izy a tapitra ve falsa mbola misy araky ny fandaminana Zay ngambany zay fa ny antsoko faniry be da be ny SMS a ny alabotry sy ny vakitrano eny Ambohimanarina de manahirana miantso ny polisy moa efa mba mezaka fa tsy ampy kory zareo a na ny élément na ny fitaovana fa be da be ny alatra zany a ny vakitrano ny fanendahana eny amin'ny Ambohimanarina iny a ka de manao antsoava ho an'ny mpitandro ny filaminana rehetra zany a mba hijery ny vahoaka eny aminay eny Ambohimanarina ny vahoaka na ny sakafo hoanina ary zara fa misy ve ny kenanana ao an-tokantrano indray a no kafian'ny ampanentaka sy ireo jiolahy de tena hoe tsy hita mihitsy zany a sy andraikitra raisina ny mpitandro ny filaminana zany a ao anatin'izay ny meo fitaovana ry zareo a ampio ny élément anjara ministera voakasika inge no mijery an'izany fa tena sahirana ny olona eny Ambohimanarina amin'izao fotoana zao raha tsy vidy hoe sahirana fa tena mitataina mihitsy zany a amin'izay hoe alatra rehetra vakitrano ny alabotry ny famonoana de misy zany a eny amin'ny fatrika de mamosomba bahoaka anazy zany a dia manao antsoava zany a ho an'ny mpitondra fanjakana ny gouvernement manontolo efa zone rouge Ambohimanarina amin'izao fotoana zao. Ya zay no amin'iny everitsika zany fa tokony voarayan'ny findranoana ny filaminana zay fa aveatrantsika député Totosotoka de ho an'ny Toliary hanao ny tady vaovao tany Toliary satria vaovao lehibe no nitranga tany Toliary ny filomarika Ravalomanina taorian'ny Antsiranana zany hoe Fianaratsoa de nakany Antsiranana dia tonga any Toliary izy omaly ary de tena fitsenana makotrokotroka mihitsy député Totoso no nandraisany voakany Toliary ny filomarika Ravalomanana andeha avy hatrany aloha zany a ho raisitsika zany lay famitinana ny vaovao zay nataon'ny Asin'Andriamalala sy Matteo Princy zay manaraka ny filomarika Ravalomanana any Atsimonosy any mpanao gazetiny MBS de miverina eto rehefa aveo mba ho hitatsika le filinina fa ho hitatsika le hoe ahoana ny fandraisany voakany Toliary ny filomarika Ravalomanana sy hoe aiza ho aiza efatra taona aty aoriana le vahoakany Toliary de ndao arahantsika vetivety de miverina zay sy député Totoso rehefa aveo satria efa ao anatin'ilay fandalinana sy fanadihadiantsika ao anatin'ity miara-manonja androany ity. Tsy nasakana ny filomarika Ravalomanana sy ny vahoakany Toliary izay tonga maro ny tsena azy ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana nahazo baiko politika tonga saina ny vahoakany Toliary tsy nanaiky ny Ramatahora noho ny baiko politika azon'ireo mpitandro filaminana teto ny nahitana fa tsy masakana ny herim-bahoaka izay feon'Andriamanitra ny basy ny fitaovam-piadiana. Raha iverena nazava-nisy teto Toliary nanomboka teo amin'ny fahatongavan'ny filomarika Ravalomanana tena miserana mpiara-manidina dia vahoaka ny fanitsakitro ara-bakiteny no tsena azy. Ny tombo an-dalana hatrany ireo vahoaka
ary nanao ny asany amin'ny mampitandro filaminana azy ireo beboty. Nisy baiko politika latsaka tampoka nefa rehefa tsy zaka ny mpitondra ny nahita ny amaro ny vahoaka ny Toliara tonga an-tsaina ny filomarika Ravalomanana. Tahaka izao mantsy ny zava-niseho nandritra ny fitsenana ny filomarika Ravalomanana. Tsy nanakitra amin'ny farany ireo vahoaka raha tsy nitaona ny filomarika Ravalomanana nakao amin'ny Magro. Fotoana nanomezany 4 sahady ho an'ny vahoaka Toliara sy amin'ny vahoaka malagasy. Tsisy nasakatsakana antsika teo satria nahoana tapa-kevitra isika. Tapa-kevitra isika famonjy vahoaka malagasy ary me fanantenana ho azy indray ampijojy ny vidina vary io tsika. Aza matahotra nareo fa minofotsy ny hafa toko dady e. Tsy mihemitra mitsika na kely ary. Eto aho makasitraka anareo rehetra ny firaisan-kina misy. Tena mindrahina tanteraka ny ety. Nankasitraka ireo vahoaka ny Toliara tonga maro tsy niterena no sady tsy nitambazana ninina ireo mpitarika ny tima teto an-toerana. Misaotra ny firaisan-kinatsika eto Toliara. Misaotra tsika olo beabeaby, misaotra anareo amin'ny tima, misaotra anareo amin'ny RMDM, misaotra anao amin'ny pepinara, misaotra antsika biaby fahinjinja anareo miaraka amiko, nareo KMMR. Babatsika io enganan'kio e fa ny vola i fa hinday mofo ampelantsika mofo andesiny zao misaotra ny KMMR, misaotra ny PRM, misaotra ihany koa ny RMDM, misaotra vahoaka ny Toliara iaby. Fandraisana goavana sahady iny azon'ny filomarika Ravalomanana sy ny vahoaka ny Toliara iny. Tsy voandroany no nampiseho ny fitiavany an-dada Ravalomanana toy izao ny vahoaka ny Toliara satria efa nifanitsakitro tahaka izao izy ireo tamin'ny taona 2024 natongava ny filomarika Ravalomanana teto Toliara. Noporofony androany fa ao aminy ny tena fasahiana sy ny finoana marina fa tsy kobakambava fotsiny ihany. Eny ara de arabaina zany Toliara de arabaina ny mpiara-mikatroka rehetrarehetra zay mbola any atoerana moa am'izao fotoana izao nisy olo-mavavahoaka koa any tiako Madagasikara tarihany député Fetra miaraka amin'ny député Fenondralambomanana, député Ramboasalama, député Alain Ratsimbazafy de any atoerana am'izao fotoana izao satria samy mifampizara didy aman'andraikitra moa sy olo-mavavahoaka, misy miandry tanàna de misy ny lasa de mifamezivezy eo rehefa avy eo de hoentsika indray amin'ny herinandro ahoana indray mifandaminana zany. Député Todissoa Lemapandro iny ny vaovao lehibe iny mbola santionany iny fa ho avy eo indray manaraka rehefa avy eo. Ya, reny moa zany de tena hoe mahavelom-bolo fanira ary mazava e. Fa vahoaka anarikisa netsiny no tonga mitsena ny Flora Ravalomanana. Tsy mila fanentanana, tsy mila inona, tsy mila artista fa hitantsika iny zany hoe efa tena hoe miantsampy le vahoaka ny amin'ny Flora Ravalomanana. Satria efa hitantsika efa tena tsy manantenana intsony le vahoaka. Efa tena hoe nanenina am'izao fitondrana zao fa hitantsika inge hatrany amin'ny aéroport inge faniry. De efa nisy vahoaka maro nandeha tongotra nanaraka azy 10 kilometatra ny 10 kilometatra. Nefa efa misy vahoaka tany nanao aller-retour. De misy vahoaka eny an-dalana de mikopakopaka, de misy vahoaka mijanona
teo amin'ny kabariny flora valama tena hoe tsisy olona tsony zao hitantsika am'sary zao hitantsika hoe tsisy olona tsony ve tena tsisy olona tsony zany tany atrano sy tany amin'ny brotan fa efa tsy tana tsony zany ny olona am'izao fotaona zao hitantsika le fetanam-po ary zao nke ny tsy zakany ny adversaire adversaire raha politika moa zany no itenana an'le izy efa fantatra ny fitiavan'ny olona ny tima ny flora valmanana hitantsika am'izao nke na jerevike na vehivavy na tanora zao resy na iza nke zao hoe tsisy ary jerevy nke tsy tolera ihany a tany de goko nke flora valmanana ka tena vahoaka tsy atoaina tsona zao vahoaka na andro fiasana ary ny andro a dia tonga ny olona hatrany toliara dego venaratso hitamatavy koa tsika tany faniry hitatsika tany nke ny vahoaka eto tany moa de efa tsy lazaina tsony zany a ao anatin'izay mazenga fa tena hoe tsy voatazony tsony zany zay le fitiavan'ny olona zay ary ny olona matoa fa mirohatra ohatran'izao ny olona de efa fantatry ny olona zay ho fidiny am'ty taona ty ary ty taona ty araka ny voalazako teo aloha teo faniry de ty taona ty ny taona ny fifidianana taona ny fanovana taona ny fandresena ary taona ny fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy koa zao de efa hita hoe mirahina ny vahoaka zao efa mazava ny hoe aiza ny safidin'ny vahoaka malagasy rehetra na eto ampovoany tany na ny atsimo na ny avaratra na ny atsinanana na ny andrefana jerevy ngizy tany ambonindava sy manodidina iny ny faniry fa tena vahoaka ary hoe tena am'fo mihitsy fa ny an'ny sasany terena le mpiasa-panjakana ny mpianatra sandaina volany olona mbola misy betabe no tsy mandeany ao anatin'le izy renga eo tena fampitany novana spectacle amin'nona omby ny spectacle taterina amin'ny camion sprinter mbola tsy tonga efa fampitany efa voafitaka tam'izany nge ny folo teo aloha erajorany mampianina teo hoe eona mbola teo atian'ny olona ianao a de natao ohatran'izany izy de teo ary mbola azoazo le fitondrana teo aloha vao mainky ity de zany hoe tena mamitaka nareo mambola ny gouvernementa zany ny mpanolo-tsaina amin'ny filoha de mamitaka ny filoha am'izao fotaona zao raha mbola samy teny nareo hoe mamboaka ihany ny filoha am'izao fotaona zao ka de tena hoe midera ny vahoaka tany dego zay nalehan'ny flora valamanana faranteo sy indrindrindrindra ihany koa zay alehan'ny flora valamanana any amin'iny faritany toliara iray manontolo iny ary tetin'ny faritra rehetra izy faniry miaraka am'ireo solombaboaka namana zay tena isaorana sy ireo RMDM sy ny team rehetra zany a any am'rantsana zay misy any amin'iny faritra any atsimo iny zao zany zao nge ny olona any nge na kery aza ny olona na tsy misy hoanina ary ny olona anisan'ny faritany tikaina mijaly fa fantatry ny olona foana hoe iza no antenaina zany a ao anatin'izay ary io zany dia félicitation be mihitsy zany a ho an'ny antoko team sy ny RMDM zany a eny amin'ny faritra toliara ary mankasitraka ihany koa manokana ny vahoaka ny toliara rehetra efa mifo daholo zao ny vahoaka rehetra ny olona matsy misy miteny faniry hoe ny flora valamanana sy ny team nge Antananarivo faritan'Antananarivo sy Fianaratsoa ihany tena tiany olona sy Mazenga reo faritany teny reo foana zany no tena hoe tsy resy mihitsy izy am'ireo efa voaporofo tompoko na tany Tamatavy iny na tany Dego iny na zao any Toliara zao ary fa de ao an-damosy ny filoha raha valamanana daholo zany olona ary eto zany de asiana resaka kely faniry io nge démonstration de force rapport de force amina politique ny olona zao tsy mila sarihana tsony a na resena lahatra na sandaina vola fotsiny ny olona de hoe sao ny olona zany amin'ny fitiavana ny olona no mandeha am'izao fotoana zao ary eto zany isarentsika ny olona amin'ny miara-manonja tahaka izao zay miresaka isan'andro amin'ny vahoaka isika misy miteny any mpanao politika vitsy hoe sy ny mpitondra tsy asiana fifidianana am'ty tsy anaiky zany voaka ny constitution tompoko lalam-panorenana afaka embolana mahery de tsy maintsy miamaitra-pialana ny filoha am-perinasa afaka ro volana iny dia tsy maintsy atao ny fifidianana zay vao soritra anatin'ny lalam-panorenana ary zay mpanao politika miteny hoe tsisy ny fifidianana de fahavalo-pirenena tompoko zany olona zany olona mpitady seza matahotra ny fifidianana tsy araky ny lalàna zany tsy araky ny lalam-panorenana ary tena tsisy vahoaka anaiky an'izany raha sanatria zany ho ketriketrehany antoko politika
sy ny mpitondra amin'izao fotoana zao satria fatana fa tsy olana izy de ho taritiny tetezamita zany a izao fitondrana zao tany misy làna angety alalam-panorenana no mametraka an'izany ary zay a itsika efa resaka amin'ny comité international faniry efa manaraka akaiky an'io fa tsy maintsy amin'ity taona ity ny taona ny fifidianana averika any fahavalo-pirenena zay milaza fa hoe aleo hitarina izao fitondrana zao tsy araka lalam-panorenana natopoko zany tsy araka an'izany ny vahoaka tsy maintsy amin'ity ny fifidianana zay ny voasoratra ny lalam-panorenana fa izao alohany anaovantsika an'izay dia tsy maintsy miova ny seny sy ny ao amin'ny ACC tsy maintsy misy zavatra miova ao tsy maintsy tsy terena ao anatin'izany ireo amin'ny hoe maninona izy menaka avy any tsinona ny ao anatin'io tsy maintsy atao zay ary amin'izao fotoana zao zao a de mitaky isika fa nisy satria tsy maintsy amin'ity taon'ity ny fifidianana aiza ny calendrier électoral zay mbola tsy mivoaka zany tsy maintsy avoaka zany fa mahina no hafa fempenina lizy tsy maintsy avoaka anareo zany tsy anaiky zany tsony ny vahoaka efa ela zay fandeferana nataony vahoaka malagasy zay tompoko avoay zany a atao mazava rehefa tsy manamboly nareo nanaovana fifidianana de merty anareo voasoratra ny lalam-panorenana zany fa zao anke faniry tsy tange zay ataondry zareo am'le vola am'izao hoe tena voatery le vahoaka am'izao fotoana zao ny vola tsisy ny avantage ho an'ny fonctionnaire rehetra eny amin'ny ministère ange zao tsy misy vola tsony faniry na ny taratasy ary eny amin'ny service public rehetrarehetra sahirana ny olona am'izao sahirana ny fanjakana fa nakaiza ny vola zao zao de hoe anatota vola any amin'ny banque centrale vao mainka ange zany mampidangana ny vidim-piainana misy inflation ange zany zay indrindra ary zay nge natonga ny gouverneur amin'ny banque centrale nametra-piarana teo terena izy faniry amoaka vola 322 millions de dollars ao amin'ny banque centrale zay avy amin'ny FMI nefa vola tokony anaovana zavatra hafa zany de davana terena izy anao sony an'izany misy lalàna angeto tsy anaiky an'izany misy ny FMI ary manam-paindrena le gouverneur amin'ny banque centrale teo aloha hoe aloha ny ala satria zao nge nareo no mitondra volana vitsivitsy izy fa rehefa fitondrana vaovaony ao olona vaovaony ao de tadidy daholo nge hoe iza nanao tsy mety nanisaka ny lalàna nanao ny détournement maro isan-karazany teto amin'ity firenena ity zay tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka reny ary tsy maintsy zazina ny olona zay nanao tsy mety teto amin'ity firenena ity satria kabararaka loatra ny fitantanana ny firenena zany hatramin'izay nisiny zao fitondrana zao ka eto zany dia ovetesiko eto le izy hoe tsy araky ny lalàna na iny fanendrena ny gouverneur amin'ny banque centrale iny anke faniry tsy mety reny le gouverneur vaovao ny vice gouverneur aloha no tokony eo mandra-bavita ny amandany ary ny olona tokony eo tokony olona piasa tompona ndraikitra piasa atao anatina banque centrale fa olona hafa ve no tendrena ao anatin'le tsisy any akory eo zay mbola nisy adevitra betsaka momba le olona io momba le olona manana ny tantara ny folo taona mahery lasa inona ny tany inona ny trakefany ao anatin'io satria ve akamakama le olona zay le hoe népotisme sy favoritisme zay foana nge trano zay foana nge tsy mampandroso an'ity firenena ity fa tena hoe tsy manan'olona ve nareo tsisy olona tena hoe compétent ary na misy ara tsy mety ara-iasa tsy misy olona ty tandrazana satria matao ny olona mahay izy ty tandrazana fa tsy mety efa vatangely izy fa mandeha any amin'ny tsisy tsony le firenena am'izao fotoana zao de fatana nge zao faniry am'izao fotoana zao tandremo manara-maso zay fa maro de maro membre ny gouvernement sy ny mpitondra am'izao fotoana zao satria ho avy ny remaniement zay resantsika avy eo faniry dia mividy trano daholo izy menakapa mividy appartement hoe atao hoe sy de vola be ty fantatry daholo nge zany misy mitokana koa ny fantatsika daholo ny zavatra ny sasany misy manao trano mividy trano any an-dafy zao vao any sasany hoe anao remaniement izy de mitonga de mividy appartement mividy trano mikambana anatina gouvernement olona mpitondra am'izao fotoana zao fantatra daholo zany
fa zany ve nitatananyty fireneny ty taizany volo zany taizana nanareo an'ireny voaramaso ny ianareo e fa jerevy le vahoaka tompoko tena mijalina le vahoaka am'izao fotoana zao e tena fadiranofana zao a efa 1000 ariary ny kapoka ny vary am'izao fotoana zao faniry jerevy tao ny vidim-piainana rehetra am'izao fotoana zao hoe tsisy tsy miakatra ny karama tsy miakatra le nampiretenana ny hoan'ny privé hoe 250 000 ariary ay zany le karama farany ambany tsisy mahazo an'izany akory nge fa nonasa no terena andohan'le izy nefa tsisy mesure d'accompagnement na fanampiana ny orinasa privé akory ao anatin'izay jerevy ny tsy fandriampahalemana eran'ny Madagasikara tsisy mandeha am'izay lohany tsony izy zao hoe jerevy reny tany Kongo reny afaniry a resabe nge zao e solombavam-baoaka zao iza ny akaiky ny vahoaka indrindra ny olom-boatendry sady ny olom-boafidy ny be ny tanàna ataoko sy ny solombavam-bahoaka ny akaiky ny vahoaka rendry de atala ave ny solombavam-bahoaka ny Kongo hiteny hoe misy mivarotra zaza any Kongo noho ny fiainana olona akaiky ny vahoaka nge reny e mamioditra reny e fa de zao de mivoaka daholo zao préfet sy maro isan-karazany zao a manohatra le teny'le olom-boafidy zany a am'izao fotoana zao tsisy maminatra ke zany e satria mafy le fiainana e mafy le fiainana ny dikan'izany de efa tsy zakany voaka tsony ny fiainana misy am'izao fotoana zao ary matoa misy reny hoe fitsarahm-bahoaka maro isan-karazany reny ny faniry matoa misy reny olona milosaka ny dalambe migrevy isan-karazany reny efa tsy zakany voaka tsony a ny fiainana am'izao fotoana zao ary tsy matoko mpitondra tsony ny vahoaka am'izao fotoana zao ary hitantsika nge tany Toliara e efa fopahana nge ny olona e ny emoreky e fa jerefo tsy matohatra vahoaka tsony zany ny profo ny tegosy Toliara fianaratsoa teo fa tsy matohatra ny herim-bahoaka zany oa ny herim-pampamoretana ary efa miseho tsikelikely izy io efa miseho ary voaporofo zany teto tompoko tamy 2 tamy 1 tamy 2 tamin'ny 20 ary hoporofony vahoaka am'ty dray mitoraka ty raha mbola sanatry io a ezahana tsy asiana izany fifidianana zany eto Madagasikara fa alohany isiany fifidianana satria mbola misy eo amin'ny 7 volana 5 volana eo ny fifidianana faniry de jerevo ny vidim-piainana e sy ny fiainan'ny olona e fa tena za faniry a tsy manozona ary tsy maniry a fa tena tsy voasakana intsony reo vahoaka reo satria 7 mois 8 mois zany nge faniry mbola elaela zany amin'ny olona ve de mbola ijalo ohatry zao ny olona e fa tsy voasakana intsony io vahoaka io satria marary izy voaisakisaka ny zoany lalàna tsy mandeha am'izay lohany intsony am'izao fotoana zao jerevy nge zao ny ariary faniry am'izao hoe mitsitongana araka tena hoe tsy arak'izay tenyny mpitondra azy ny ariary am'izao fotoana zao de mitsitongana nge zao ny ariary tsika teto faniry efa nanome vaholana atra am'izay hoe ahoana no atao mba tsy hitondogana ny ariary tsarana le izy zao ny vokany de misy fiatraikany amin'ny ara-toekarena zany a zao rehefa nazavaintsika teto mihitsy hitotongana lavitra be rehefa metsika raha mbola toy zanareo foany io resaka fanafaranetana resaka tsy firarahina famokarana anaty fanaovana foto-dravitrasa sy ny sisa tsy mitondra fampandrosonatabie ony vola voamaika aloza faniry zay tokoa mpahay ara-toekarena ny député Todsoa aloha tonga de mba tsara ihany resana zay a malaza be mihitsy hoe création monétaire bon de trésor planche à billets be da be tsy solution zany tsy solution zany fa voamaika zany a ampisy ny inflation na fitangan'ny vidim-piainana zany resaka création monétaire zany io nge efa nazavana teto faniry na tsiaro tena firory tsika zanao na me vaholana amin'ny resaka toekarena sy hoe ahoana ny fomba anapidinana ny vidim-piainana rehefa tsy anaraka nareo de avereo eo zay indrindra avenao fa nareo nge ny vahoaka zao no maneranao ialy ary ty magaka faniry sa misy resana kely resaka reo manemon kely zao de hoe am'ty volany ty ny ireo manemon mety am'lady zany io a na amin'ny herinandro ambony ao anatin'le
reny ny solombavavoaka nanao motion de censure fitsipaham-pitokisana zay manaja ny lalàna hoe mila miala ny premier ministre sy ny gouvernement efa nametraka ny solombavambahoaka de nitsahana le zon'ny solombavambahoaka lasa tsisy tsony hoe séparation de pouvoir lasa ny pouvoir exécutif indray no manitsaka ny fahefan'ny pouvoir législatif hoe foany any io de zao nareo efa hitanao fa tena hoe voaterinareo de mitady ailika indray hoe asorona ny membre gouvernement marama efa tara zany e zao efa tsy antsony fa nyteny io de hoe mila miala mihitsy hatrany amin'ny filoham-pirenena ary mila rava daholo ny institution rehetra am'izao fotoana zao satria tsy mandeha efa zay mihitsy ny langazin'ny olona am'izao tsy mandeha am'zay aloha leo ny olona am'izao e leo ny olona am'izao tsy maharitra na zany ny olona hoe embolana vao metra-pialana zany ny filoham-pirenena anaty lalavam-parenena zany fa tena olon-kendry anao andreo matofo loha de zao de atsipazo le baolina anatin'le izy inona mbola anaovanao remaniement io ny vola tsy misiko inona no tantaninao ary inona zavatra miova anatina embolana fito volana ho tantanina ao anatin'izay fa vao mainka ary ny olona zay ao anatina membre gouvernement vaovao faniry de zay kely mission indray ary no hoanina angeo anatin'le izy satria minazo toerana ministra de manao raha-padako indray ny harem-pirenena rehetra sy ny arena zay azo araina zany ao anatin'io ministera io tsy fotoanan'izany ntsony zany efa tarinareo e anaraka gouvernement avy anao anao remaniement avy anao de premier ministre tsy asorina ao anatin'izany fa ny olona zao de efa miova efa any aminao ndray zao ny filoham-pirenena ny olona am'izao hoe rehefa tsy nanary ianao hatramin'izay ny premier ministre sy nandrava ny gouvernement de any aminao zao sy ny tenin'ny olona am'izao hoe tsy lasa ntsony izy ity jerevika ny olona fanira am'izao fotoana zao izany tsy matsiaro sahirana e tsisy misy zao fanira e jereo mitohaka tena hoe azo tena hoe porofo mitohaka amin'ny tendany zao fanira za ary taniny daholo reo solombavambahoaka reo na ny zavatra tokony ho azo anjara ny solombavambahoaka ary no ny asany ao anatin'ny lalàna tsy azo io am'izao fotoana zao fanira e ny zon'ny mpiasam-panjakana tsy azo nefa voafito anatina loi de finance daholo ny teti-bola rehetrarehetra hoe misy vola io any amin'ny ministera tsiraray avy sy ny androm-panjakana tsiraray avy aiza tsisy ngeso zao fanira e de mihina raha tsorona amin'ny vahoaka le izy hoe ory vahoaka lany tam'izao le vola tsisy volontsika fa aloha mba miaritra zay ilain'ny vahoaka mba mitsotra e mba miaritra aloha tsika tena hoe miaritra fa rehefa miteny hoe miaritra de mila miaritra koa nareo mpitondra e fa zay ke tena matezitra ny vahoaka am'izao e nareo milibaliba azonareo daholo ny karaha maro tsy vitan'izany fa eo ny corruption maro isan-karazany ny fanodikodonana maro isan-karazany ny kolokolo avolenta zay ataonareo rehetra zany zay mitantana ny fahefana mana-tanteraka ny vahoaka tena mihinany tsy fihinana zany am'izao fotoana zao ary zay mihitsy ny izy fanira e tena mihinany tsy fihinany tena sahirana de tezitra ny vahoaka zany ao anatin'izy hoe misy mpitondra vetsika am'izao fotoana zao tsy misy miatsony le vahoaka na miresaka sosialy io na miresaka toe-karena io ny titatsa tsy misy mpijery miresaka fampianarana miresaka fahasalamana tsy mba misy mitsinjo ny mpianatra ny kantina scolaire tsy misy ny vola aloha zao ho an'ny maître femme aiza ray aman-dreny efa zara fa mihinan-kanina ve tsy misy vola mbola terena indray andoko cotisation ho an'ny maître femme nefa voalaza an'le ministre sy ny gouvernement hoe ny mpitondra no andray andraikitra amin'ny karamany maître femme aiza zany misy zao fotoana zao e eto zany de afampatenana indray no betsaka sao de mbola mampanantena ihany tam'ireny discours nataon'ny filoha reny faniry tamin'ny farany taona tamin'ny farany de mbola fampantenana avy mibetsaka aiza zao ny fampanantenana betsaka iteny satoina fotsiny faniry amin'ny farany amin'ny mois de décembre de ho avy ny bus amanarivony aiza zany e aiza zany zao aiza miami azotrany daholo ny vahoaka malagasy aiza zany e ny délestage 3 mois 6 mois aiza zany vao mainka pira ny facture ny jirama faniry tena mahagaga mihitsy efa zao ny délestage ny rano tapaka lava ny biton jaune mba jerevy tompoko reto mpitondra reto ngamany tsy mena ny fokotany zay misy azy de tsy hotsa ve nareo
mohitan'le mpiarabelona le fokon'olona milahatra rano amin'ny piton atony 5 atony 7 atony 8 tapaka lafa fa ny fakturany jeramaika efa vao maika midangana zay tsy izy ny etra aiza hoe omena rano eo madio daholy a ny olona rehetrarehetra ny any atsimina ny avaratra aiza zany lalana ho vitaina daholy aiza zany asiana parkina manara-pendritra eto Antananarivo de isy parkina eny amin'ny EPPS-ny karazana reny de isy lalana ambony zay ny famparantenana zay nataon'ny maire sy ny filoha sy ny fitondram-panjakana aiza daholy zany tena maro faniry langa sy fitaka daholo zay tena tsy tatan'ny vahoaka le langa sy fitaka fampantenana pokaty mpandainga loatra de mitadito nge io olona io vahoaka io mijery nge io de mitody damosina ny olona am'zao fotoana zao de ozy ny olona hoe lasa Flora-Valemana no Messi zao nazo coupe du monde zao iga Messi tany Argentine ny Messi an'ny malagasy zao de Flora-Valemana satria fantatry ny olona ny zavatra nataon'ny Flora-Valemana tamin'izy nitondra ny lalana vitany daholy ny tatsaha vitany daholy 9200 km ny vitany ny tatsaha izany tsika nazy hoe zezika masomboly nataony daholy ny barage ny fivoahan'ny rano sy midra nataony daholy zany ny fahasalamana gratuit daholy nketa tamin'izany ny fanafody mora de mora tamin'izany ny vidim-pena tamin'izany lamima daholy ny olona ninana natobera ninana orta ny asa daholy akabetsahan'ny olona tamin'izany ary ny asa de asa maharitra mitadidy ny olona am'zao fotoana zao hoe tena vao maika ny enjana nisy moa ny 7 hoe anova de anatsara ary tany tena navoatsika faniry tamin'ny 7 iny fa tena potika le firenena hatramin'ny 7 indrindra am'zao fotoana zao taiza le fanovana nampanantenaina satria nahoana gabraraka loatra le fiteny tantanana manao tsy mety ianareo incompétent nareo tsy mahay mitondro nareo tsy mahay mitatany ianareo ny olona zay petraka reo de olona tena hoe tsy mijery ny tombontsom-bahoaka tsy mahay mijery ny lara-pahamehana zany hoe inona le priorité ho an'ny olona tsy mijery le marary ny vahoaka ianareo fa nareo ny voky de firy zao nareo firy nareo teo efa taona mahery zay ianareo teo membre ny gouvernement zany nareo mpitondra multimilliardaire taona ingefaniry tena mampanahelo le vahoaka vao maika mimantra sy fadira vola de rary loatra faniry azakaky isika zany hoe tena hoe tsy kaky reny hoe vahoaka be any Fianarantsoa Dego Toliara mbola hoavy ny sasany ary efa tamin'ny ataony ny Flora-Valemana efa tetany gavany faritra rehetra sy ny faritany fa mbola démontré ny olona zany amin'ny taona ty hoe raha Valemanana no mpanavotra any Madagasikara ary sama metoka fa ny Flora-Valemana sy izay mpiara-miasa aminy ho an'ny vahoaka malagasy fa raha Flora-Valemana no eo ary tsy maintsy hoe io raha zao fetsy zava-misy vao nitotona omaly fakomaly député Tojoa alefa mifaly amintsika eo vao navoaka amin'ny banque mondiale raha ho an'ny perspective économique zany fomba fijery araha-toekarena ho an'ny hoavy navoaka amin'ny banque mondiale fa amin'ny banque mondiale ihany député Tojoa no tsy netsika fa teo foana tsy mihoatra ny 500 francs comoriens ary raha hoarina amin'ny ariary folo ny atsika amin'ny francs comoriens ray de mba azonareo sary a-tsaina ve zany tratra ny covid ange le Comore le Comore anko nanao confinement ohatra Madagasikara le Comore nahazo fanampiana ohatra Madagasikara maninona le Comore tsy potika ohatran'iny teo karenana maninona le Comore manana PIB $1300 am'izao fotoana zao député Tojoa par habitant le Madagasikara zara fa misy le 531 iny mety efa nidina iny aty amin'ny 500 aty de 99% no voaka malagasy mahantra mino azany tsy haiko na ao anatiny amin'ny teny ty de raha raisina hoe 27 millions d'habitants zany tsika 270 000 ny 1% zany nge sisa mba hanambola eto Madagasikara de iza moa zany tsy le mpitondra ve zany tsy reto karana velo mitondra reto ve zany tsy reto miara mipetsapetsa miaraka amin'izy ireo manao ny afindrafindrao amin'ny vola sy ny fiainany voaka malagasy am'izay tia nanaovana azy veto zay ve sisa no anakarena eto mafy bera zany io 7 isan-jato zany
valopolo isanjato raha député Todsoa efa mivarotra olona ny olona maika fa 7 isanjato mety tsy fivarotana ntsony miala tsiny a tsy haiko ny toyana efa zava-doza ny tranga raha ohatran'izany député Todsoa amin'ny fomba fijery ara ekonomika ny tiako iresahany député Todsoa raha inona voaka ny banque mondiale tena enjana tamin'ny roa taona izay tamin'ny eritreritry taona 20 isanjato ny tampantrana teto ao Madagasikara zao zany izy zao de efa miteny ho 7 isanjato zany zao a ny projection omeny a eto Madagasikara satria fatange manao évaluation nge reo olona reo misy expert zany reo olona reo mahita hoe tena vao maika le olona meko korosofahana zany a ny vahoaka malagasy a am'zao fotoana zao ary tena hoe enina ny izy ary misy rapport zany a zay tonga any am'zareo zany a noho izay a évaluation zay ataon'zany ary tena hita mihitsy zany a ny fandehan'ny toekaretsika jerevany daholo zany a ny PIB ny PNB atsika zany a de jerevany daholo ny fomba fitantanana ary jerevany a ny pouvoir d'achat masy de terasena hoe mpanohatra ve reo tsy kritika zay zavatra atao a fa ny mpambatsy vola resam-pirenena mihitsy zany no miteny hoe efa tsy raiky am'y 7 tsony ny tany fantrana eto Madagasikara fa ho lasa 7 zany hoe le 1% zany faniry le 2% de izy minakavy am'le mpitondra eo zany no migioka zay le arem-pirenena zany a eto Madagasikara ary zay mety tonga am'le dolatina angam' zay zany federary nefa anao raha hitatana inganao tokony équitable le richessenao hoe tokony raha miakatra ny croissance économique atsika nge zay nge le tsy ihainy zareo hoe za moa efa nazava toekarena be mihitsy tsika teto faniry rehefa miakatra nge hoe de tsy tokony olombitsy no azo ny atombontsony io fa nivoaka malagasy rehetra isan'olona isam-baravarana ary tsika ao de zay tsy mahay mitantana tsy mahay mafeny toekarena tsy isika fa ireto mpitondra ry zareo eny fa hoe gasy zany tsika de taoko hoe isika ihany satria samy gasy nge fa ry zareo zao ny ao anatin'le izy zareo nge no manilika atsika fa nefa tsy mahavoara tsy mahavoara izy fa atsika samy eto Madagasikara ho atsika tsy fotoana fanililiana ntsony zao a efa tsy tavoakanareo nge zao le baolina am'zao fotoana zao e fa zay zany tena miteny tena hoe amin'ny fomba ty hoe atsipazony kan ry mpitondra efa tena voaterinareo nge am'zao fotoana zao ary io remaniement zay fanavarana gouvernement io aza repirebena ny olona de tavy zareo repirebena mio nge zany de hoe mba mahita zany le mpitondra le filofa hoe tena gouvernement tsy izy de tavina inona any amin'le izy izy nareo nge samy eo daholo e olony filoha daholo nge reo e tsy raha iny voaka tsony io na io va injato samany arivo ary satria efa kely tsisy nareo ny ao amambolana vitsy isy nareo a no amin'io fitondrany io ova ihany ny anareo fa tsy raha rano voaka nareo ihany lany andro eo ho lany fotoana eo de efa fotoana ny tokony azy zao faniry de lany andro indray a anova gouvernement de anova olona de anova ekipa de ianadrarahatra e le eo nefa izy ihany reto ary a efa firy taona ny teo tsy ampitsaiky tsy mahay mitantana maika efa olona vaovao ndray ve no atao anatin'le izy zay nge natao nareo no tokony hiaraiara daholo nareo ao anatin'le izy tsy raha reny voaka tsony zany remaniement zany za mitena anao za miara-maina amin'ny voaka malala ny sain'ny voaka ama olom-boafidy a amasolom-bamoaka ny Madagasikara mitetin'ny faritra maro mpianatro de misy avy any atsimo avaratra andrevana sanana eto voatany miresaka amboka isan'andro fa tsy raha reny ny olona tsony zany e atao voanareo menakavy zany ary ny tima tompoko tsy miditra amin'ny gouvernement io zany tsy misy fomba tima hiditra amin'io ny tima tsy miditra amin'io zany hoeto anareo menakavy io efa ny namafisy ny namana solom-bavamboaka rasitany moa zany a tamin'ny faneho-kevitra zay nataony ary homafisika eto fa tsy miditra am'zany reo manemo zany fa mikitiky nikiketra zareo hoe andao e teo anareo efa taona mahery efa tataovany tsy hita zay natao efa hitanareo fa tena rendrika nareo vao hoe avisy ary tim ho ampio rehefa miala eo daholo nareo a de miditra zay ary io a de ho alainay amin'ny fifidianana io ary rehetra zany de mbola amanao antsoavo a ho an'ny voaka malagasy rehetrarehetra nareo zay mbola tsy nisoratra anarana fifidianana tsy maintsy isy tompoko satria anatin'ny lalam-panorenana zany ary tsy anaiky an'izany mihitsika tsy maintsy isy de ataovy ny fanoratana any amin'ny lisy-pifidianana satria mbola maro ny avatsika namatsika zany a tsy voasoratra ao anatin'izay a lisy-pifidianana zay io
dia tsy maintsy isy zany fifitana zany efa voasoratra daholo tsika dia misy amin'izay ny instruction zay omenantsika ahafahantsika tena hoe miandry anio hatrany amin'ny bureau fandatsaham-bato ataontsika tena tsy afa-mikofoko ireo am'ty ary tsika tsy anaikilebenana ntsony raha mbola sanatry mivava hoe isy zany doublon na triplon zany efa fantatraka zao hoe démonstration de force hoe aizany ny tiany vahoaka aizany anatsapahan'ny vahoaka tsisy ariary reny tompoko mandeha mantsy ny feo ika faniry hoe mizara vola ho ny mpanohatra foravamana taizany nisan'izany fitiavany reny tompoko nareo no zatra manao an'izany fa am'ty fotoana ty ry vahoaka raha mamezy amin'ny précompaine amin'ny propagande raiso fa dala tompo fa volanareo vahoaka ihany reny fa fantatritsika vahoaka no fidiana fa de ho avalotsika ny petsy satria fa mafy zay niainantsika vahoaka zay tamin'ity fitondrany ty fa dia zay taona zay lasa rehetra zay de tena hoe taona ny fahakiviana taona ny faharesena ho atsika taona ny fantrana fitotaon'ity indray de taona ny fandraisena ho atsika ho ametrahantsika ny filoha vaovao zay tantana ny firenena ary paikady vaovao ny hoentintsika anatsarana an'izany ary isika olona vaovao ny olain'ny firenena mba hitondra ny tany sy ny fiarahamonina fa nefa mitondra am'izao aloha de efa fantatry ny vahoaka faniry hoe tena hoe tsy nitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka zany ny fitondrana am'izao fotoana zao farany faniry alohan'ny namanako ny teniko dia be loatra le fampanantenana sy le lainga totao amin'ny olona raha tsy teny ohatra avy aminao zao faniry ny promesse zao zay natao raisiko vitsivitsy de hoe ho 2 hectara raisiko izy ray hectara isan'olona tamin'ny propagande zay nataon'ny filoha aizy zany zao hoe azo 2 hectara isan'olona ny vahoaka malagasy aizy zany asiana ny angidiby entina miady ny asandalo aizy zany eo ihany koa zao hoe mena fitaovana manara-penitra daholy ny miaramila rehetra ny anjena ny dahalo aizy zany ho atao ny projet étanol aizy zany am'zao fotoana zao Ambatondra Zaka de ho lasa Paris aizy zany am'izao fotoana zao tsy mahagaga nge raha tezitra aminareo ny somba vaovao-kabagosy fidèle razanapele ny omby asiana puce mba fantatra hoe raha razony dalina izy de aiza na raha tsy vitanareo anatin'le izy eo koa hoe katikatana blindé mandeha any anaty rano atao maro tsy mandeha ny tendrombohatra aizy zany famparitenana nge zany eo le hoe building mora manerana ny Madagasikara aizy zany 25 logement 27 logement isan'andro no vita no omena zany ao anatin'izay isaky ny commune aizy zany am'izao fotoana zao tadidiny vahoaka ke zany hoe nareo zany de avita 50 000 logement isa-taona ho an'ny vahoaka malagasy propagande nareo zany aizy zany am'izao fotoana zao ny vidim-piainana iena aizy zany contraire daholy nge mifanohatra an'izany rehefa zay ny eo 3 mois 6 mois ifoana ny délestage sy ny rano-tabaka aizy zany ny facture ny jirama ahena aizy zany ahita asa maharitra ny olona rehefa zay ny eo efa taona zao mahery aizy zany tsy mandovy vola ntsony any amin'ny ivon'ny établissement public rehetra aizy zany ny vidim-panafody iena aizy zany mifanohitra daholo ke zany ny hitatsa tsy anta sy hijaly ntsony aizy zany am'izao fotoana zao hita tamatavo lasa miami imo zany de novainday zany fanira ao anatin'le izy aizy zany tadidin'ny olona daholo ke zany tanamasoandro tanàna vaovao amindrana ireo borao mpanjakana rehetra eto Antananarivo de hoe avondrona daholo leo de asiana tanamasoandro de miaraka amin'ny autoroute ho vita alohany ialana eo anatin'le izy aizy zany tsy manomboka akory le tanamasoandro aizy zany ny karaman'ny filoha omena ny faritany enina aizy zany am'zao zao nareo ke efa tara raha vao zao vao ikokoropakanao an'izany no tokony karamanareo nareo membre gouvernement nareo mpitondra rehetra reo tokony hoentinareo nanompoana ny vahoaka nareo nge manana ny moyen nareo mpitantana sy mpitotondro reo vina mba nataonareo amin'ny vahoaka zay solomba vahoaka tsy manana budget
oentina hoe anampina ny vahoaka nanaovana asa ara-tsosialy na totoekareny ny vola tia paosina eny miala ao anatin'izay ny vola tokony menareo anay zao a tsy menareo zay am'izao fotaona zao tsy anao voaka ange zao no mitsaly fa za mitanaovana ny olom-boafidy ary fa izy samy izy eo ihany a no migoka ny volantsika nyetra alohantsika am'izao fotaona zao tsy rariny nge zany faniry tsy rariny zany ho foanana ny antemeran-dolona zany na feriperina foana anamboarana université ay zany am'izao fotaona zao e vo mainka ary a ny budget ho an'ny antemeran-dolona no betsaka nefa fotsiny izy eo faniry 20 budget ny lasa firy mihoatra ny antemeram-pirenena nefa inona nan'zany antemeran-dolona zany e tsisy raha manan'zany inona nataon'ny sénateur zany mila vola ny vahoaka fotsiny zany tsisy inona nataony zany ke tsy manana fahefana zany ny solomavomboaka no totena amin'ny resaka lalàna raha misy lalàna voafidy aho ka mitsebaka ny solomavoaka ka mitsebaka ny antemeran-dolona tsy maintsy solomavoaka no manapa-kevitra farany tompoko aita zao zany hoe sénateur laloolo zany mba hoe mijery vahoaka midy ny foto mba mijery vahoaka aizy tsisy ny gouverneur menany moyen ny budget ny ministre mba hijery vahoaka tsy hitapopoka ange am'izao fotaona zao e zany rehetra zany de anisany oa fampanantenana zay natao fa tsy misy vita zany am'izao fotaona zao ny lalana de hoe amboarina daholo ny lalana aizy e vo mainka potika tanteraka zao vo misy orana firy zao a de jerevinge ny rano ny fofo ny fotaka ny fofona eto Antananarivo zany de tena de debidrano Antananarivo ny dalina tsisy mandeha am'izay lohany intsony zany a am'izao fotaona zao noho izay maro zay fampatena pokaty zay nataon'ny mpitondra zay nisy ny ampiny gabraraka sy tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly maro samihafa nataon'izao fitondrana zao a dia mitody damosina ny olona zany a ao anatin'izao ny voaka manontolo mihitsy zany zao ny voaka maro dia mitody damosina am'izao fitondrana zao ka zao zany a de tokony tandrana ny mpitondra am'izao hoe amarana ny mandany izy afaka volana vitsivitsy zao amin'ny comportement nareo amin'ny fomba teny ataon'ny vahoaka efa miandry fotsiny zao ny vahoaka efa miandry ny vahoaka ary efa tsy mitandrana dia tsy maintsy izy zay fipohana ara-tsosialy zay raha mbola manohy nareo a ny zavatra tsy fetezana ataonareo a eto amin'ny fiarahamonina sy ny firenena dia ny amanako azy faniry zany de zao averika any tsy mila nyzany reo manemoana zany ny vahoaka malagasy ny ilainy zao de ny sakafony ampitombony ny sakafony ampitovoy ny vola ao an-tranony mpamianatra ny zanany raha marana izy de voatsabo ny vidim-piainana aianao io zany zao no mamaika ny malagasy am'izao zao ny fandriampahalemana fa nareo a zany hoe fanovanany olo zany de olona zay tsy mahasisa zany de mena seza de nareo menakavy ihany zay efa nahazo seza de sorona fa efa voky de zany fe natao am'ty firenena ty fa tsy mba mijery le vahoaka malagasy zay maro anisy ianareo fa nareo menakavy ihany no jerevanareo ao anatin'le izy fa za moa zany tena ataontsika hoe eo anelanelan'le manahirana le adevitra eo amin'ny teny gasy le miteny manko le fanjakana hoe aoka zay mifanalizana vaovao tsy marina hoenjehany lalàna zay manelotsao sisisy am'le fampitahorana io ohatran'le raharahany kongo zany mba tsisy resaka le izy fa raha izany zavatra marobe ny tanysainy député Toditsoa zany fa mpanantenana tsy tanteraka miaro fampiasonana fitakasilainga tena mbola zava-doza koa zany député Toditsoa azadinoina député Toditsoa anontaniako any député Rasta mihitsy fa efa miomakomana izy ao ambadika eo tamin'ny farantaona nge le Ramse nanaraka ny tenin'ny député Rastany ihany rehefa nitsonitrondro amin'ny député Rastany teto hoe anao izinona na cimenterie e de hividy ciment na 15 000 ariary malagasy inona no vitanao eo tsony gabony ara savolaina vao vita tamin'ny fianaratsotra izinona cimenterie miamitsy vitanareo mbola nanao fampanantenana izy député Toditsoa akariny avy telo enireo ny karamaso fokotany mahay ambondrona amin'ny fividianana ho avy eo ka zany rehetrarehetra zany no miseho
de vokatry ny tsy fahampiana fanaraha-maso, vokatry ny tsy fahaiza mitatana de kabraraka any am'sehatra rehetrarehetra, contrôle amy lafin-javatra rehetra zany, tsy ampy am'le mpitondra fanjakana, de miva de rehefa akoatry miva de miparitaka, de rehefa miparitaka de raha avy any an-dalana eny daholo de mampime valo volana tsy elany eo amy seza mbola manao fampanantenana ihany. De zao moa tsika tsy mahita calendrier électoral, hiditra TFM tsika député Tojoa, rehefa maheno an'le fanazavanao de ozy hoe tena tsy ampy fanaraha-maso raha ngany zava-misy am'izao fotoana zao. Ary matoa tranga zavatra miseho an'itron'ikong io tena mafy be, de ozy tsika hoe satria ny tsy rarahina le district de menatra le fanjakana hipitrano marina ve sa hivoizan'ny adevitra am'ilay vaovao zay le solombamboaka sy be ny tanàna no miresaka an'le izy fa tsy isika. So ndraindray de itenery faniry sy miara-manonja mivoy an'le izy, solombamboaka sy mibe ny tanàna no miresaka an'izany tompoko, de ny olona ny Kongo fa zaty no mitonatonana. Député Tojoa, aloha resaka TFM tsika ao anatin'ny 10 minitra ny député Tojoa, resaka contrôle angambany hoe aloha mba resana zany, contrôle amin'ny akabeany resaka fiainam-pirenena, resaka fitantanana ao anaty fanjakana, resaka eny anivon'ireny asa samy hafa eny anivon'ny département ministériel reny. Marina zany faniry ny atao hoe contrôle ity zany a, ity ny tena tsy misy a eto amin'ny firenena, zay mabarana ny administration a na organisation a na orinasa, satria tsy misy zay contrôle zay. Ny contrôle moa de ao anatina processus na management, efa tenentsika le processus na management faniry teto a, hoe misy anakefatra izy hoe PODC, zay natao hoe management, planifier osika, miorganiser, midiriger, micontrôler. Fa le farany ity le contrôle zany tena anisan'ny zava-dehibe indrindra. Raha tantana orinasa ianao na administration anao na aiza anao na aiza zany a, de le contrôle zany a ny zava-dehibe. Ny contrôle zany de anisan'ny hoe fonction managériale. Ny contrôle zany a de tena ilaina ahafahana manao ny suivi ny activité zay atao. Ary ny contrôle koa dia ahafahanao mahalala hoe tratra ve ny tanjona zay notratrarinao tao anatina organisation anankiray. Raha tsy tratra izy de inona ny antony tsy natratra azy, de fatarinao zany zay hoe inona ny zavatra tsy ampy tao inona le izy, ary inona ny andraikitra zay raisiny ny mpiara-miasa aminao zany zay tokony natao andratrarana ny tanjona. Ary ny contrôle koa zany dia ahafahanao maka ny information, manao ny feedback rehetra. Zay zany anisan'ny zava-dehibe an'ity contrôle ity. Ny contrôle koa zany raha tena jerevana faniry de misy étape izy anankitelo zay tsy maintsy arahana. Ny voalohany de natao hoe mesure, mandrefy ianao, de misy natao hoe comparaison, mampitahanao, de misy natao hoe action, le zavatra ho tanterahana zany ao anatin'le izy. Ny contrôle zany raha tena jerevanao zay tena hoe contrôle zay, ny type na contrôle zay tsy maintsy arahanao zany ao anatina activité anankiray, ao anatina organisation anankiray na administration anankiray faniry, de misy karazany telo mazava tsara no atao hoe type de contrôle. Tokony mahay an'izany hatramin'ny filoham-pirenena mpitantana, hatramin'ny chef fokontany, hatramin'ny mpitantana orinasa rehetra na association izy. Ny voalohany de misy ny atao hoe contrôle préventif, ny faharoa misy atao hoe contrôle continu, ary ny fahatelo misy atao hoe contrôle rétroactif. Azavaiko fohy. Ny voalohany ny atao hoe contrôle zany préventif, de mahay zany ianao mijery ny ho avy, mahay mianticiper ny olana. Jerenao de voalohany zany hoe inona no tokony olana zany zay ho atao. Zany hoe en aval ny activité, aloha anaovanao ny activité zany ianao dia manao ny atao hoe contrôle préventif. Ny faharoa de ny contrôle continu na hoe ny suivi. Io zany de mandritra n'le fanaovanao an'le asa, le activité zany no asianao le contrôle continu ao anatina orinasa na administration anankiray. Ary ny fahatelo farany de misy ny atao hoe contrôle rétroactif, zany hoe en aval, en amont ny activité, zany hoe aorianan'le asa zany dia manaraka zany ianao hoe inona avy ny zavatra vita sy ny tsy vita ao anatin'izay.
ny fiany zany faniry am'izay atao hoe contrôle zay isan'ny tena zava-dehibe oa zay a ao anatina fonction managériale zany a amin'ny fomba fitantanana zany a na izy izy na iza na managerisy izy na leaderisa de tsy maintsy manao an'izay contrôle zay ny contrôle zany a de fomba jerevana ny mesure de performance ny activité sy ny olona tsirairay zay miasa zany a ao anatina orinasa na ny service na administration anankiray ahafahanao mijery hoe nisy détournement fe tao nisy nangalatra ve tao misy dysfonctionnement fe tao nisy tsy fetesana ve tao ahafahanao zany a manitsy sy mameny ambiance sy ahafahanao zany a tena hoe manisy mba ho performant tsara zany a le asa zay ataonao zay mba zava-dehibe le hoe contrôle de ny contrôle zany de ao anatiny atao hoe management a zay misy processus anakefatra ositsika zay processus de management zany a de hoe planifier ositsika organiser diriger et contrôler ia de makasitraka tsika am'izay TFM mana tsotra fo sady mazava ny entin'ny député Totoso Andriamampandry izay ny resaka fanaraha-maso contrôle ny resahany teo zany lavalava mihitsiny satratra mahazo an'izany a ary fa itsika eto mahazo mamay-pona zany a titre gratuit le izy zany a fa tsy hoe il faut payer tsy mandoa akory zany a fa azontsika mamay-pona zany rehefa azavaina tena akory lava be ray manontolo mihitsiny satria misy chapitre sy maromaro ao anatin'izany de mbola mitsinjara zavatra be da be mihitsy a fa de ny député Totoso zara mamay-pona azy tamitsika teto de akasitrahantsika izy sady isaona fa amaraparanazy député Totoso miasa mafy ny akamany Toliary any a ity mifandaram-potoana zay alefa mifaly ity a de ho an'ny androany a zoma zany ny etsika miaraka amin'ny team dia amin'ny telo ora tolakandro zany conférence débat ao amin'ny Basia dia raha pitso sabotsy amin'ny folo ora zany congrès ataon'ny antokotiko Madagasikara ao Basia any zany nisy olombambaoka efa netoerina Filomarka Ravalomanina biro politika miaraka amin'ireo mpikatrika team député Totoso sady amarana azy ya de afarany zany de tsy hainy tsy sotra ny vahoaka ao malagasy a zay ny haino tsika gamborala mbola ho avy io moa zany a ny honorable Rastany a sy Girina dia mankahira antsika rehetra amin'izao fiainan'izao fa kely sisa volana vitsy sisa dia ho avadintsika ny pietsositsika ao anatin'le izy ary mankahira antsika amin'izay firaisan-kina sy ny fihavanana sy ny fifankatiavana trany zay aseho antsika hieraky ny faritra zay a sy ny faritany a ary eto de fanety hitodika manokana amin'ny Flora Vanomanana mankahira anao a ny vahoaka malagasy rehetra ao an-damosinao a lehilahy mahery ianao ary mihetsy roatra amin'ny farany fa fantatro tsara fantatry ny vahoaka tsara ny fitiavan'ny tanindrazana anananao ary fantatro tsara vao nyresaka tamin'ny afaky maly ela de ela faniry zany fahavononany anatsarana ny fireneny zany a ary manana ny projet de société mazava tsara izy ary manana ny bailleur be da be afaka anampy anavitra ny Madagasikara de mahazo matoky ianareo vahoaka fa manana antsika higamanana azy ary misaotra anareo fa tena hita mihitsy hoe tena ny vahoaka mihitsy faniry no miaro azy am'le mitsofoka anaty vahoaka le manalikisa manitsiny izy a de tsika vahoaka mihitsy ny tena hoe miaro sy manoana azy a ao anatin'izay ny teny moana tao hoe mahazo mamay-pona ny olona izay de nitezay ny Flora Valomanina sy ny team vao nahazo mamay-pona dia manome mamay-pona na sainy io a na hevitra io a na ny enti-manana io a na ny ara-bola io zay fahasoavana ny men'Andriamanitra de omena mamay-pona ho an'ny mpiarabelona fa averika any teny filamina zay mahafinaritra indrindra ty de hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy sady tonga de maka an'le endrika pikabary mihitsy satria voadidina pikabary moa député Totoso any amboribory tany fahaenina de mirindra tsara mihitsy le izy a eny ary misaotra betsaka député Totoso hiditry rina vetivety de iveriny eo zay sy député Rastany satria rina ihany koa manakolazaina betsaka amintsika araka ny fandaminana nataony ao tsetsatetsa tsy aritra no ilazako fa ny team Sabotsina Mena rina de amin'ny sabotsy any Sabotsina Mena commune Sabotsina Mena commune Sabotsina Mena
de efa anomana fionana ihany ko zany izy ireo amy sabotsy zao amin'ny sabotsy amy folo sabotsy maska zao maska maska io eo atapy tanàna sabotsy mena tonga de hitany rehetra zay toerana malalaka zay amin'ny folora tolakandro maraina fa sy tolakandro de ny akoatr'izay moa zany marobe ny fiona sy ny fivoriana ho ataon'ny antoko tiako Madagasikara zaraina araka zay voaraiko eto le izy aloha fa eo aloha ny eto raha ohatra ka voaraiko le fandaharam-potoana sasany zay andrasako reo aveo de resahako na zany naty zany vaovao kely samy hafa ihany de mitaraina zany le vahoaka ery ambolo talata amin'ny volonondry fa tena potika tanteraka le tambary amin'ity fanaovan-dalana ity de any Andraso aloha misy tanàna Atsahamaro moa zay sa inona misy an'izay ihany ko ao de tena menimenina tanteraka hoe tena mitaitaina satria tena anatin'ny fotoam-pambolena le malagasy le tatsa kanefa dia tratran'izay hoe tsy afa-manoatra zay ny didy mifanjakana zany de hoe alaina ny lalana mba hanamboarana an'le autoroute hono tatsika eo moa fandeha rina mariny zany namana fanira zava-manantany ianao moa zany mbola iodikodina kely eo dia andray ny député Rastan ndray ianao zany rehefa avy eo fa mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada mbola maro moa zany ny fandaram-potoana ho an'ny any Toliara any fa ny azo ambara dia ny hoe bravo Toliara zay le izy bravo Toliara satria araky ny efa hanarahantsika dia hoe tena mirahina ny vahoaka ary zay firaisakiny zay zava-dehibe satria misy ane minie manimba n'ilay firaisakina ny malagasy misy ny mini atao hoe manao tsinitsinina zany hoe sotoavina malagasy zany ny fanajana ray aman-dreny ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny rafitra ao anatin'ny fiarahamonina fa mahatonga antsika ihany koa any amin'izao fotoana zao atao hoe tena mikorosofahana amin'ny lafiny maro de ninona tsy araka ny tokony ho izy intsony ny fipetrahany atao hoe rafim-piarahamonina eto Madagasikara satria raha ny tokony ho izy ny ray aman-dreny manana ny toerany ny zanaka manana ny toerany ary dia izany no tokony hoe rafim-piarahamonina sy rafim-piainana amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara nahazatra hatramin'izay napetraka ny tolo fa ankehitriny dia mitsimbadika le izy tsisy tsony zany hoe fanajana ray aman-dreny zany ary potika ny fanabeazana au secours amin'ity resaka fanabeazana eto Madagasikara ity ary zavatra misy dia hoe ilay fanabeazana ny ankizy sy ny fanabeazana ny tanora dia tena atao hoe anjorom-bala mihitsy anjorom-bala ohatra fotsiny zany zao ohatra anankiray ny EPP etsy Andravoahangy EPP etsy Andravoahangy ampitan'ny rotsorotsy iny zany ho an'ny mpandalo eny dia tato anatin'ny fotoana maromaro zay nirotsaka ny orana dia rehefa nirotsaka ny orana dia miakatra ny rano eto Antananarivo renivohitra amin'ny faritra Iva zany io moa zany ohatrany hoe mba mahazatra ny be sy ny maro zany anie tsy natao ataitra zany efa mahazatra zany dia hoy mifanontaniana hoe mahazatra ahoana fa nga zany mendrika ny zanaka malagasy fa nga zany mendrika ny zanaky ny olona zay mianatra ao amin'ny EPP etsy Ambodivona raha io no raisitsika ohatra etsy Andravoahangy zany fa dia ranobe avariam-badika koa mbola ranobe ihany koa le mivoaka mankany Masikara iny dia nefa sekoly ilay izy ankizy makao ny dalina amin'izany tsiropadropaka hoe sao dia latsaka any ary efa nisy ny latsaka tamin'ireny dalina reny inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany mahatonga an'izany dia hoe tsetsina feno zordira ny lakan-drano eto Antananarivo renivohitra zany matoa miakatra io rano io ny eny amin'iny faritra Behoririka iny tompoko iny le mivoaka mankany amin'ny totohatra tsy afakantotra fa tia Behoririka mivoaka any Ankadifotsy iny rehefa mikija ny orana eo amin'ny 10 minitra fotsiny tonga dia tsy hitany arabe tsy hita amin'iny birao an'izy parka taloha iny dia le mandeha mankany amin'ny tsy afakantotra iny tsy hitany arabe anontany ompony Behoririka eo amin'ny efatra sasany eo mirava ny mpianatra ary efa misy ankizy tafatsiropaka ny anaty dalina any ny tantanana ny fampitatana sy ny zisa zany no zavatra miseho fa ho an'ilay resaka fanabeazana nambarantsika teo ho an'ny mpianatra etsy amin'ny EPP
etsy Andravoangy de ranobe ary tsy vitany ranobe fa zany EPP zany toeram-pianarana zany, toerana fanabeazana zany, fa feno mpivarotena manodidina n'ilay sekoly. Mijery fotsiny zany zay hoe zany toe-javatra zany hoe ahoana momba zany de ohatrany hoe efa mahazatra. Feno makorelina lay manakaiky ny toeram-panabeazana eto Antananarivo renivohitra zany de nefa akiziny eo beazina. Fa reo ankizy reo ane tompoko zanaka malagasy mba manana zo ihany koa izareo hitovy amin'ny mpianatra any amin'ny sekoly hafa, any amin'ny sekoly privé, any amin'ny sekolim-bazaha mitovy satria eto Madagasikara. Fa zavatra hita zany zao de hoe misy sokajina mpianatra, misy sokajina ankizy eto Madagasikara eto Antananarivo eto, ohatrany hoe amsehatra sy amina fomba tsy mety no ivoizany ny fianarana sy fianabeazana. EPP feno rano. Ny any anatiny any moa zany tsy resahana intsony fa de ahoana ary ny andanan'le ankizy andeha hianatra ao amin'ity rano be ity ka izy moa amin'ny maha-ankizy azy rehefa miakatra ny rano de faly ery ny ankizy milalao rano na le miravy io na ohatran'izany. Zany ny zavatra misy. Fa amin'ny fotoana zay tsy fisian'ny orana amin'ireny hoe manadio kanala, ahoana zany ny tena fanadiovana n'ity lakan-drano eto Madagasikara ity, eto Antananarivo ity. Tamin'ny fotoana ny tantana neny Lalao Ravalomanana ny tanàna Antananarivo anontanio daholo ny asa tao amin'ny commune tao tamin'izany fa tsy mandry alina mihitsy amin'ny fanadiovana n'io kanala io satria le fotoam-pahavaratra efa fantatra hoe misy tsy maintsy misy io. Tsy maintsy misy ny fotoanan'ny orana zay amin'ny sesisesy. Ary tato anatin'ny andro vitsivitsy zany zay, andro vitsivitsy maromaro, tsy eto Antananarivo ihany ny ilan'ny avaratra Madagasikara, avaratra Antsinanana iny, efa mivoaka any amin'ny fampahalalam-baovao any an-dafy any mba sendra ny eno Radio France Internationale androany io maraina io de efa élément, zany hoe vaovao, anisan'ny vaovao resahan'ny olona any amin'ny Radio France Internationale eny manerana Madagasikara ny orana mikija eto Madagasikara sy ny fiatrehana an'izany. Manana soloteny eto ny RFI ny Radio France Internationale, manana soloteny eto izy manangona ny vaovao, namana Laetitia, fantatra tsara zany namana zany amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety, fa de mitatitra izy nanao reportage izy ny amin'ny hoe manahirana be sahady amin'izao fotoan'izao vao manomboka ny volana janoary ny situation eto Madagasikara amin'ity orana ity zany, matahorana ny resaka hoe fiotsahan-tany, fiakaran'ny rano, sinsisa. Cyclone moa zany efa vanim-potoanany mihitsy tsika zao ao anatiny zao de zany tsy hoe zava-baovao fa eo zany no ahitantsika taratra no ahafahantsika mandrefy ny fihetsiky ny mpitondra. Fihetsiky ny mpitondra, ny fahaizan'ny mpitondra amin'ny fiatrehana ny zavatra ohatran'izao. Ary io tompoko tsy hoe ty resaka rano miakatra ity, resaka fanadiovana kanal sy ny sisa tsy zava-baovao zany. Fa ny zavatra misy de izao. Na ny resaka vary, na ny resaka fiatrehana ny hoe faratsiny hoe ny rano miakatra sy ny sisa, zany anie tsy zava-baovao Efa tamin'ny 2024 ty régime ty ny teo. Aty amin'ny 2024 ve tompoko mbola tsy mahita vahaolana foana amin'ny resaka vary? Efa taona, 5 taona ny fotoam-piasan'ny président ny Repoblika. De mbola tsy mahita vahaolana foana fa de mbola manafatra vary foana. Zay ny vahaolana hitandry zareo. Ny tantsahary zany tena mifafankihoany. Ny resaka fifezana ny rano de mbola tsy ahitam-bahaolana foana ve hatramin'izao. Fa vao misy orana kely eo amin'ny fefakadiny eo de fa rano be Beoritra, rano be Ambodifona, rano be Andravoangy. Ny lalana amin'io mepotaka hatrany ny lalana eto Antananarivo. Zay ale rehetrarehetra ty anatinatiny ity raha Antananarivo moa zany hoe renivohitra Madagasikara. Fa raha mbola misy fitenenana hoe iza ny renivohitra Antananarivo de tonga de sanay miteny hoe 67 hektara atao hoe renivohitra Antananarivo satria ao daholo ny olona fa amin'ny lafy valo eto Madagasikara ao amin'ny 67 eo. Fa manaona ny lalana ao amin'ny 67? Satria ve hoe tsy mandalo any ny filoham-pirenena amin'ny isan'andro de eo fa raha angamba hoe tena hoe trajet andana amin'ny filoham-pirenena ny lalana iny efa niazakazahana mihitsy
namboarina zay le fanontaniana mipetraka zay fa ao amin'ny 67 eo le mivoaka aria ino ty le aria akasina ay ho an'ny mpitondra fiara aza mandendehandra ohatra hoe manana fiara ohatran'ny motramotraka na somary ivaiva fa taraika eo misy an'izany misy lavaka be tapaka zany tsy hitanao le makany akasina ray de le avy aty amin'ny vato be le mandeha mena varatra iny lalan'ny zotra 163 makany kady kely angamy bus mandeha makantsony miodina aty amin'ny fiangonana izy aty anatinatiny aty mitady an'izay mba hoe lalana mba metimety ary mifaratsy ny lalana ny de miteraka fatiantoka ho an'ny paitoekarena may an'izany satria mitondra fahasimbany ny fiara mitondra fampiakarana any solika zay lany zany ve de tsy hay io faratsy ny lalana io ary lalana eto Antananarivo renivohitra dia tsy tokony isy an'izany fahasimbany zany satria renivohitra ty tsy hoe manamaivana ny any amin'ny faritra hafa fa vao miteny hoe Madagasikara de izany tanàna izany eo an-tsain'ny olona voalohany tsy Tananarivo vao miteny enao hoe France tonga de hoe Paris vao miteny enao hoe Japon de Tokyo ohatran'izany le izy tonga de ny renivohitra ny eo an-tsain'ny ny olona voalohany maneran-tany zany raha vao miresaka ianao hoe firenena anankiray ka raha miresaka hoe Antananarivo de ahoana zany ty lalany ty de eo ny manahirana satria ny olona zany mahita hoe amboarina hony ny autoroute Antananarivo Toamasina efa mandeha hony ny asa efa tonga ny engin efa totofana zay tsy totofana trongisana zay trongisana any talata ny volon'ondro any ambolo iny ny orana mirotsaka izay zany hitan'ny olona zay anankiray fa manoloana an'izay ihany koa le lalana eto Antananarivo renivohitra jerevana to tena meratsy ihany akoatran'ny hoe lalana izay hoe lalana mikodana moa zany efa vitan'ny fitondrana teo aloha fitondran'ny président Hery sy fitondran'ny président Marc Ravalomanana bypassy ane président Marc Ravalomanana tamin'ny andro nanao an'iny sy le iny ty Rianosy be le nitokana ny Chirac tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana reny ale tamin'ny francophonie indray tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina iny tsara soatra tonga ny vato iny de iny zany mba hoe mamaolana aloha de any lalana aloha zany ho an'ny any Anosy Avaratra lazaina Sabonama de mamonjy mahany daholo miala embouteillage mitondra vahaolana fa ho an'le lalana atao anatiny ay tena tsy fanao enao le lalana atao anatiny mihitsy tsy fanao enao eto amin'ity Antananarivo ity zany de izandray inona indray no ambara manoloana an'izany ailika iza nefa ny rafim-pahefana rehetra de eo ampelantanany ny mpitondra avokoa zany hoe io fahefana io zany zay hoe fahefana nindramina zay ny tena marina aty amin'ny exécutif ny tiany tenenina am'izay fahefana mpanantanteraka fahefana nindramina avy amin'ny fahefam-bahoaka fahefana nindramina de zao no izy rehefa tsy voafe rehefa tsy hay mampiasa n'ilay fahefana zay nampindramina de lasa miboriko any amin'tsizy de rehefa miboriko any amin'tsizy le izy dia ny vokatra azo avy eo dia tsy pozitifa mihitsy fa negatifa fa rehefa hay kosa ny mampiasa n'ilay fahefana de tsy maintsy mitondra any amin'ny fahombiazana zay rehetrarehetra zay ka tsy olona ray na olona roa na olona telo no mindrana fahefana no ampindramina fahefana fa olona maro ka raha olona maro zany no ampindramina fahefana arakaraka ny toerana zay misy azy no manao zavatra tsy arakaraka ny tokony izy amin'ny fahefana izay eo ampelantanany de tsisy raharahavanina mihitsy le izy tsisy raharahavanina de izay no mahatonga ny tsikera eto seroa am'izao fotoana zao de hoe iza mandainga am'ty resaka hoe misy varojanaka any Kongo hoe lasa resa be le izy de ny amin'ny fitondrana moa zany miteny hoe misy manelotsao mandainga mitondra fikorotanana fanakorontanana sy ny sisa ka io zavatra io efa betsaka ny teny hatramina député ny teny efa nentin'ny
député Todosoa teo moa ny fanazava-kevitra maro samihafa. Fa raha ny tokony ho izy zao amin'ireny resaka ireny, raha ny tokony ho izy dia tokony mamerina manao ankety mihitsy ny mpitondra, ahalalana ny hoe inona marina ny tena marina, satria misy député ane lany tamin'ny alalan'ny fitondrana no miteny de misy pastera, misy ben'ny tanàna, be dia be zany le filazana eto sy eroa, de ny atondray miteny hoe laingo zany fanakorontanana zany sinsisa de nen'ny olom-pirenena nen'ny mpitazana de zao hoe inona ny marina ary tsy hoe marina fotsiny fa matoa marina zany de hoe misy pirofo mba tsy isiny hoe zao hoe lasa resabe be dia be, fa inona ny marina ao anatin'ilay raharaha, ary tsy hoe raharaha anankiray ihany fa be dia be zany ny raharaha manahirana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Inona ny marina? Fa raha ny tokony ho izy de izao, ino resaka iny zany, iny efa iny mampisy resabe iny, fa raha ny tokony ho izy ene zany de hoe mila jerena ny tokantrano eto Madagasikara, fa mafy loatra ny fahantrana de tsy mahavelona ny zanany intsony ny ray aman-dreny. Zay aloha ny zava-misy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ohatra fotsiny, raha ohatra ane hoe miteraka 5 le ray aman-dreny, ny anankitelo tsy mianatra de ny anankiroa mianatra, efa tsy velona ny dikan'izany tompoko, efa tsy velona, fa tsy miandry any amin'le hoe misy mivarotra sa tsy mivarotra. Karakarao ny tokantrano malagasy isan'isany, karakarao, anjaran'izana no karakara an'izany, ataovy ampitomboy ny tsenan'ny asa, ameo asa ny malagasy, zay ameo asa ny malagasy, ataovy zay ampiroborobo ny asa eto amintsika. Fa zany ane fampanantenana natao zany fa aiza amin'izao fotoana zao, matoa mirongatra ny tsy fandriampahalemana, matoa tonga hatrany amin'ny hoe tena fikorontanana tokantrano. Zao ne be dia be ny mangataka fisaraha-panambadiana ny fitsarana any, misy mpitsara namana de mifampiresaka tena na le mpitsara ara sahirana, satria le ankizy ato mbola madinika le lehilahy sy vehivavy mangataka fisaraha-panambadiana. Be dia be moa ny antony ihany koa mahatonga an'le fisaraha-panambadiana zany, fa ny tena maro de hoe vokatry ny krizy mpiainana raha ny eto Madagasikara no mahatonga ny hoe firenena mikorosy. De ohatrany hoe misy pitatana ve eto amin'ny firenena, fa io zany tonga de jerena na minisa tokantrano foana ny fahavoazana na ny hoe mifandrosoana, tsy maintsy miainga any amin'isa tokantrano, fa za maika anao calcul be sy anao hoe tetika asa goavana be eny ambony latabatra, anao resaka hoe zao fotodrafitra asa goavana be ny maha olona aloha. Ny gasy zao tsy mihinan-kanina, ary rehefa tsy mihinan-kanina de reraka. Eto Madagasikara amin'izao taona 2024 zao tompoko, de mbola misy aretina zay tsy tokony hisy intsony, efa tsy misy intsony any firenen-kafa, fa mbola misy eto ane mbola misy tuberculose, eto mbola misy tuberculose, eto ane mbola misy bilharziose, eto ane mbola misy an'izao aretina vokatry ny loto sy ny aviretrana rehetrarehetra zao mbola misy eto. Ny katramiana no tsy mihotsina amin'ny resaka areti-kibo. Ianao ny zanakao za vao mananonana kely de eto any dokotera marary kibo mitaraina sisa, fa ny katramia arovan'Andriamanitra manokana reny anga marary kibo zany. Mafy be ny antikoro, professeur mihitsy no niteny an'izany, satria mba nanontaniany tena zany fa hoana professeur mahatonga an'ireny katramia reny tao tsy mihitsy ny covid teto namely. Raha ny lozika ve zany tsy tokony hoe tena inko faly fa mitsikitsiky avy any, fa raha ny lozika ve zany tsy tokony hoe hiapatrapatra ny hoe katramia mamony ainy tamin'ireny covid reny, fa tsy zany no niseho ny katramia eny any izy io sordiro io ny tena fiainany, io ny fiarahamonina misy azy, de eo izy no velona, mafy be ny antikorony. De ozy le professeur mantsy ny tena hoe elave adaly, hafa mihitsy ny antikorony reny, soa ihany aloha zany.
fa ny tiana tenena de hoe izao karazana aretina rehetrarehetra ao mbola hita eto Madagasikara. Zao ohatra amina mpitendry kitara any an-dafy any malaza be, iza moa ny anaran'izy teo, matin'ny meningita, mahafaty zany a. Fa izany rehetrarehetra zany hita eto Madagasikara. Ka ny tiana tenenina de izao, rehefa tsy hay zany mampiasa an'ilay fahefana de lasa miborika any amin'ny tsy izy. Ary rehefa misy mampiasa fahefana tsy araka ny tokony izy de ny olo-pirenena manoloana an'izay ihany koa, raha mahatsiaro hoe olo-pirenena dia maninona? Ilaina le hoe mijoro amin'ny marina, hoe mijoro fahasahiana. Zay mantsy anisan'ny teny slogan ho an'tiako Madagasikara hoe sahy de mijoro de hoe tena sa tokoa. Jereo zao ny any Frantsa, président fédération baolina kitra frantsay, inga Noël Le Gret, nanao zavatra hafahafa tany fa nisy nijoro hatramina vehivavy nijoro hoe zay aneka tena kitikitihany foana ny zavatra tsy tokony kitihany ety amin'ny tenanay, ny resaka fitantanana, ohatrany hoe manana fahefana zany nga Noël Le Gret, président fédération frantsay baolina kitra, de tsy hainy mampiasa an'le fahefana fa lasa noeraoera sy ohatran'izany de miteny tsy voahevitra. De nitononona ka minga Zidane de tezitra Zidane de zao misavoritaka ny tontolom-pitantanany ao fédération baolina kitra ny Frantsa. Inona nampisavoritaka? Satria nisy nasany joro, nisy nasany teny hoe io rangahy io ane ohatran'izao, io rangahy io ohatran'izao, de ny any amin'ny tany mandroso tompoko sy manaja ny demokrasia, tonga de mandeha ny ankety. Efa impiry zay ny auditionné nenona inga Noël Le Gret, zany nen'olona. Tonga de misy masamijoro, ka zany tsy hoe le olana sinona akory ny hoe maninona fa le fasahiana mijoro no tena zava-dehibe ao anatin'ilay raharaha izany. Zay aloha zany no atao hoe nitsika nanoizana ny fandarana ny tiantsika ambara de hoe io fahefana io rehefa tsy hay no mampiasa azy de mivadika zava-doza. Eny ary namana fanira zava-manantany andray ny député Rastany ary ianao ndao zatsisy. De misaotra andrintsika satria ny fanazavana netindrina teo tena manan-karena teny, manan-karena fahalalana be da be zay, satria tsika moa rehefa eto tsika ne ry nefa tsy te anakina, tsy te hiteny zavatra am'le hoe côté négatif am'le fiainan'le fireneny, fa voatery tsika noho le ataon'le mpitondra fanjakana tsy mahita zavatra tsara tsika, tena miezaka mihitsy tsika ndao mba hijery zavatra tsara tsika mba horesana, de tsy mahita tsika. Inona ary le izy de tonga le vazivazy mivany sa manongany hoe miezaka tsara na satria mahay miakanjo le première dame, tsara be ny sarinareo de mianaka, de le jiro nataonareo tamin'ny farantony, ohatran'izany mba fomba fijerin'ny olona nareo satria tsy zavatra mba mahafinaritra le zavatra ataonareo fa zavatra ohatry ny hoe aitraitra mahafinaritra anareo sisa. Mba teteny ihany tsika inona moa zany mba zavatra tsara ataon'le mpitondra fanjakana, manahirana paveve nefa efa menjera daholo zao mirodarodana amin'ny pavé rehetrarehetra zay mandalondaly eto, stade ve efa mitaterano ny gradin sy ny trano fitantarana baolina ao anatin'le manara-penitra ny Tomasina. Trano-panjakana ve amin'ny alalan'ny EPP na amin'ny alalan'ny CG na amin'ny alalan'ny trano préfecture ve na tranon'ny kolotsaina ve to efa mitritra mitatea. Ny sasany ary moa mbola tsy vita fitokanana menjera ho azy ny tany Morondava. Lalana ve na virira 7 kilometatra nareo, fa 4 kilometatra ny lalana simba am'izao fotoana zao mihoatra ny lalana mba vitanareo. Lalana potika mibetsaka noho ny vitanareo. Zany lalana resako zany eo anatin'ny route nationale zany lalam-pirenena. Nanetsina Pointe Noire ve nareo? Voisanareo ohatra ny voisan'ny Andriamatoa Deratsiraka ve zany? Tany Repoblika faharoa, Pointe Noire, iny makany Tomasina iny, misy lavadavaka firy eo, nisan'izany efa nresako teto zany. Fa raha andao ianao anisan'ny lavadavaka amin'ny lalam-pirenena, iny lalam-pirenena faharoa iny, tsy hainao tsony manavaka ny hoe ny dépôt ozy député Rastan zay manam-pahaizana momba ny lalana. Resaka Pointe Noire kely zay mety hoe tsy grave be. Akoatry ny hoe efa tsy azo andinganana tsony, mahatapaka tanteraka an'le lalana. Efa misy miketrika déviation. Manahirana be le izy Ohatra ny efa tsy te hitantara zavatra ohatran'izany zay, fa ianareo nge tompoko ny tsy mahay mitantana. Ianareo manirikiry loatra.
manimba firenena loatra nareo miady atrany eo mifamingana mpitoerana eo resaka manger resaka 10% commission marché zany ny fiainanareo ao de manahirana be le izy de lasa misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka mahita fa nokevitra ray aman-dreny hoe raha miakatra ozy izy ny hafanana de tsy ny termometra no pitehina fa ny aretina ny tsaboana mety tazo zany mahatonga an'le hafanana miakatra de zay ny zava-misy eto raha misy fivarotan-janaka hoy izy arak'io vaovao miely mahoraka be any faritra tsy matsinanan'io de tsy mainka amono afo hoe tsy mariny zany tsao zany fa nakorotanany zany fa hoe inona ny antony mahatonga an'izany zany ny vahaolana tokony karoanareo fa manahirana ho amin'ny miaramaina aminareo zay le teneniko hoe olona mbola tokony hanao baby fotsy sy biary nareo rangaha mbola tokony any amin'ny resaka événementiel nataonareo fa tsy resaka fitantarana firenena satria tsy hainareo zany pour ne pas dire autre chose hoe nde nareo mba midina kely ery atsay ery satria avy ny orana na mamboly société ara tsy hainareo ahoana nanaovana an'ity satria zany zao mivanim-potoana fahavaratra ilainy zany na manatsatoka kabaro ara tsy hainareo satria tsy anatin'ny fiainanareo le izy zany nge natao hoe malagasy ny atao hoe malagasy de miamiara-miaina ny tany iny io tany io aloha de miamiara-miaina ny fiarahamonina misy azy fa nareo sady tsy mahay miara-miaina amin'ny tany taraina ny any am-bola am'izao fotoana zao etsy talata ny volonondry ary mitaraina koa ny eotsamara tsy mahay miara-miaina ohatran'izany tsy mahabe omby koa mitaraina vao azoko teo ny telefona tsy mahay miara-miaina ny fiarahamonina koa nareo de inona ary ny anaovana nareo eny nareo moa zany efa double nationalité nareo moa zany efa mipetrapetraka any amin'ny tanindrazanareo hafa ohatrany hoe izany ve ny tombontsoanareo anaovanareo tsinitsinina le Madagasikara sy le malagasy tro mandreraka be ndraindray fa tsika moa efa manomboka faly am'izao fotoana zao fa saina tonga ny vahoaka za tsy miteny hoe tonga saina fa saina tonga ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao saina tonga ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao efa mifo araka ny teny député Rastany mba valala be mifo am'izay ry malagasy fa tsy valala be mandry ny fo izy maly tamin'ny Toulouse bravo Toliara de alohan'ny idiran'ny député Rastany faly ve aho ity le zay le hoe saina tonga ny malagasy ny fanamarina ny entin'ny mpanao gazetintsika Asin'Andriamalala tany Toliara de hoe milamindamina tsara mpitandro filaminana rehefa nigana tena selana mpiara-manidina ny filoha Marc-Ravalomanana de rehefa nandeha fa noho ny kelikely nisy baiko politika ozy nitatitry ny mpanao gazety de ny sakanana ny hetsika zany hoe le mpitandro filaminana nge mba misy olona saina tonga marobe aho hoe inona moa no anakanana tiako tonga eto ary mitondra fanjakana manodidina ny tanàna azo ny atao zany ko manino ny reto olo reto nde ho sakana atsika fa zao rehefa mifotoboka le vahoaka de ohatra ny ty hitatsika amin'ny sary ty no ataon'ny vahoaka malagasy firaisakina de misaotro tsika mpitandro filaminana satria tsy nanao fanehokery mpitandro filaminana fa niala moramora izy ny sakana ary zareo hoe tsy azo andehanana eto fa zao rehefa nijoro le vahoaka nampiseho firaisakina izy ny fo izy miainga izy miteny izy tapa-kevitra izy tsy voasakana tsony io ohatra ny Antoliara ndao arafaly
tamin'ny heritaona dia tsaroantsika tsara fankalazana ny fitsingerenany taona ny président Marc Ravalomanana dia tsy navelaniditra tao amin'ny Macron filoha Marc Ravalomanana nefa anazy le tanàna anniversaire no atao dia mipoapoaka ny bomba mandatsa-dranomaso tany atoerana tsaroantsika tsara iny vaovao iny satria nampitaniny tsika teto amin'ity izy moa zany dia tany fianarantsony tanterahana ny anniversaire ny filoha Marc Ravalomanana vita somatsara dia iny izy heritaona teoriana tafiditra tao amin'ny Macron tonga saina voaka amin'ny toliary vaky ny barazy mamperitreritra zany efa misy firaisakinan'olona tsy hay toainy eto ary tsy voasakanareo ry mpitondra sao dia ibedibedy indray na asitsika indray ampisaotolona ny toliary any efa naninona tsy voasaka ny lisana fa naninona ny navelanareo nandenderaky ny tanàna mba ery aza metraketraka aman'olona tsony firifiry aminareo zao nefa manova fomba fiteny niarika ndao fa ekena fa tsy vita moa ny délestage fa io moa Madagasikara tsy vita ekitaona ndao tsika mba hifankatio izy ny sasany ndao hiariky vavaka amin'ny firenena reto olona nanao tsinitsinina tramo zay reto kay mba matsaro mivavaka ihany za mampimenareo député Rastany miaraba tompoko miarabanao namana faniry satranao moa name fitenenana aloha hiaraba mivoaka malagasy a satratry ny taona satrotratra ny taona satria nahatsipaka niny taona 2022 tsika dia isaoran'Andriamanitra tafitany 2023 taolo lavo taolo reraka taona rano efa tsika anisan'ny songana dia aloha isaorana ny eo ambony ary rehefa isaorana ny eo ambony dia mangataka fitahina mba hitondra sosy fanambinana ary indrindra ho anay atoko ato miaraka ny président Ravalomanana dia kiondalana tena goavana be ao firenena tya mangataka tsodrany satria zay olona mivavaka olona matahatra an'Andriamanitra aloha mbo miondrariny zay ny zavatra takinay dia miarabantsika malagasy rehetrarehetra na ny eto toerana na eto ivelany ny anany ivelany dia miaraka antsika mianakavy fa dia hitondra soa sy fanambinana ho antsika ty taona ty lasa amin'izay ny ratsy voatsipaka n'izay ny zavatra tsy metimety nataon'ny zay tsy nety tany fa tsika miandriandra fiainana vaovao sady irindra tsara ampamarinana kizy ty moa député Rastany araka hoe ny taona vaovao nefa ny zava-misy dia mitambesatra mafy be malagasy ny eritreritry ho tsipahana any ny 2024 iny fa tena 2024 mahafinaritra ty nefa vaovao mampalahelo daholo mitranga vaovao mampalahelo ny zavatra mitranga ateraky ny hoe fivarotan-janaka any amin'izany distrika Nikongo zany tsy isika mamorona fa ny vaovao zay tanterina araky ny nambara ny olombofidy any atoerana ny vaovao zay navoakany teo anivon'ny banque mondiale fa any amin'ny malagasy 7.7 isanjato no ahantra eto Madagasikara atsoatsy noho izao araky nyfandarana mbola aty amin'ny fahatelo amby folo andro anatin'le volana janoary tsika 2024 député Rastany vaovao mampirikoditra daholo vaovao hita rehetra mangony fotsiny délestage mangony fotsiny hoe nisy tompona ndraiky mpanjakana ny tendrena ay ty tompona ndraiky mpanjakana ny tendreny ty olona efa nanao zavatra nanahirana ary efa lasa niazakazaka tany ampitan-dranomasina tany dia avery mivamitaona tamika izy aty aoriana dia mieritreritra hoe anota vola ny fanjakana malagasy tsisy vola tsonony tena vaovao ratsy vao 3.7 ny lasa mbola tsy lasa le 3.7 fa amin'ny 12 alina vao tena lasa amin'ny 5.7 andro député Rastany gavitsika zao ny zava-misy dia ianao moa nandeha taty nandeha tamin'ny lalana dia mifampiantso ihany tsika député mandreraka be ny embouteillage zay ale rehetrarehetra lalana lavaka ny rehetrarehetra zany koa no mitsena zao député Rastany aloha tonga dia miresaka lalana aloha tsika manahirana zava-misy manahirana ny zava-misy satria raha ny olombelona zao tsika olombelona zao raha miaina dia ny aina-tsika tena mampiaina antsika zao dia lalan-draha sirona tsao rehefa malalaka ny raha tsisy bosia dia salama ny olona dia ohatran'izay koa ty firenena ty amin'ny lalana no lalan-draha iaina isy andehanantsika mianakavy na mitokana ny rehetrarehetra nefa sy ale rehetrarehetra na hitondreny vohatra na ny amin'ny lalana rotom-pirenena isan-karazany
de tapaka maratra tsetsina zany hoe zany le Madagasikara zao fa tratrany AVC fa tsy avitra ntsony fa maratra tratrany AVC zany de fa miandro fahafatesana fotsiny efa tsisy solution ntsony fa tena tsetsina ny lalandra tsetsina ny lalana efa tsy afa manoatra ntsony de fa miandro fahafatesana antsika malagasy nefa tena mbola ho avy izy ndretraretra satria raha mbola tia fitondrana ty no mitoy mihoatra zay de fa vita aby antsika mianakavy zao mba le fasikely ange faly le lalana kely eny amin'ny arrondissement ako aloha no hitako tonga de ataoko aingany adivako ohatra zao lavaka io zao de nisy ankizy ninjera teo tena sendrana andalo tena vaky de tena raha tonga trototra ny rano de lasa ny rano any ny ankizy mipiaratra mandeha taloha ny rano avy any ambony any de mandeha tsy tapaka de manimba le lalana ary ambany ary de eo ambany eo zao nangiavana amiko ny police pirenena amin'ny deuxième arrondissement ny olona satria tamin'ny heritaona hoe lavaka be de zany no sauver an'le lalana ambany eo ambanimbany eo amin'ny akazo tokana eo amin'le misy hazo tokana eo amin'ny rond-point eo tena tôbila ray mandeha ray mijanona tena efa lavaka be lavaka be ao ve le sary faly ao mbo io ambany io mbola ambambany kely io le lavaka zao fa nitsetsena ny olona maly teo ndao aloha tsetsena provisoire io efa namboarina de tao ambany teo fa lavaka be tsy zany hoe mandeha ny tôbila fa tena firy mandeha sakanany de mandeha aloha ny ilany de mandeha ndray ny ilany de zay nangavian'ny polisy io monsieur le député mbo angavio rehefa andana mbo ataovy aingana sy ny tariny fa tena potika le lalana mampitra embouteillage zareo vonao nge fahatiatiko manimba dinany le pay économie teo izy anao nyteny hoe amin'ny économie azonao mandretrika betsika Madagasikara carburant fa niakatra mandany carburant ato firy amin'ny lalana io tsy vitan'izany mpianatra tena very fotoana ato firy raha miditra amin'ny fixe ny tariny de lasa tara foana antsika mianakavy afa tena tsisy zay nataoko hoe efa tena cancer izy ty efa tena AVC efa tsy afa mifoka ntsony lola fofoaty azy eto aby tsika mianakavy raha zao no mitohy de jerivo ange le lalany akoatran'io embouteillage hitanareo ambody fiakarana eny amin'ny aniko aloha ny tantarako eny ambody fiakarana Ambohipo manomboka jusqu'à aty amin'ny tunnel aty ambany tena zara raha mihetsika ny tôbilady ao firy mampalahelo ka sao nantso azo ataoko ny tompona andraikitra izy ty manko samy manana ny andraikiny daholy ao ny commune route communale angamba niny fa tsy route ihany mba mangavy anao zay ry tompona andraikitra ao amin'ny commune tsy hitsapaka amin'ny black bandinao reo zay ambara angana tamin'ny rehetrarehetra dans le média io fa tena nay mbo malala fomba satria raha tonga de ataonay de hoe elanga ny tompona andraikitra marina député zay mpanao lalàna zay nefa kosa tena mijery amin'ny fijalian'ny mpianatra fery amin'ny firetaraina ny olona nge lasany aminay mitarena fa tsy any amin'ny commune ohatra hoe ny député mpanatanteraka de hoy izy ny teny am-pahendrena nataoko hoe marina fa vitantsika tena vetivety io fa aloha meko 3 andro izy 4 andro nefa tena efatra andro zay fa fahatiatoka be ary tara be mpianatra tara be mifahatiatoka rehetrarehetra fa mbo fanatsahana azy metsika kanjoro satria ho avy ny cyclone rehefa tsy tonga kadvoana mba mitady tsiratsirapo ataonay rangah io tsy manam-bola anaovana anio ane satria zay le fitondra rehefa tena mitondra anao rehefa meny olona andraikitra tsy maintsy midebola aiza navitana anio vitanay rangah io aza matahatra nareo fa le olona nitarena tantena amiko ianareo polisy ny deuxième hoe tena mampita embouteillage tena sahirana be anay ohatra hoe zay ny tsy miaso izy nefa le lalana tsy afaka mangataka amin'ny commune zay tsotra kely tsotra angamba zay mety namana faniry antsara nareo tompoko mbo fitao anatin'ny 4 andro raha tsy vitanareo amin'ny 4 andro io de ho avy ny député ny deuxième satria zay mahasolom-bavim-boaka anay tsy mijery ahatra tafa tsy anjara anay tsy minetsaka amin'ny black band nareo zay nefa kosa mijaly mandray andraikitra zy mbo ahafahany vahoaka mbo misitraka ny zavatra tena de mbo maka an'zay mbo anjara fibriky mbo vitanay anao am'zay kely indrindra rehefa tena mivedika iny zany atao koa tanatohatra amin'ny fiainana rehefa mbo mahafaky indreo no tsika farantsika tonga any ambondriana any amin'ny zavatra tanteraka tokony atao ihany ka zay ny zavatra atao raha hoarina ndre mihoatra ny district anamiko ny arrondissement miakamy nandalo tany Tamatave vao 13 jours
camion rangahatra izy amiko tsy dahatraka kely tena mampalahelo alentalana tena nentan'olona potika fitadiavana potika ny camion ngia de amina miliara amin'ny miliara ny vidiny lalana azonao aizany tsy akatra ny divise miakatra ny gasoil lalana tokony atao tamatavy taloha tokony atao ny camion raha fijerena any amin'ny adiny valo adiny enina raha amin'ny camion fa raha tôbila kely izy adiny efatra sao fa adiny 4 de jereva nge le faty ato koa hoe jereva nge le carburant ary le lalana koa tetena ohatran'ny depola tena ngamba de azo opina ohatran'ny 167 etsakera de opina trondro ngamba lisy fa tetena miletika any avy ny tôbila raha tôbila kely de kotsa be tsy hitatsony zay nataoko hoe marina ny teniko hoe tena vavoan'ny AVC ty Madagasikara fa tsy etsehana tsony zatsony to ka tena mampalahelo le lalana tena mampalahelo era Madagasikara fa tsisy io ihany de ty zao ny filoham-pirenena nyrere mihitsy tsy nanao lalana izy mbola le ereny 13 le 100 km mbola natao tako kenatra fotsiny hoe natao zay ngamba ny route goudronné fa route pavé moa ny tena dradradradrany hoe natao na vita firy moa izy namana 200 km pavé era Madagasikara zany raha zalo menatra arrêté mbola pavé eran'izao tontolo zay naty Afrika ary tsy de misy mampiasa an'io firy satria efa losany toetrandro nefa neto amintsika de mbola dradradrana ary say tenena anao na vita zao 200 km amin'ny pavé zay ny dradradran'ny filohantsika dosa filoha mbo mahamenatra olona eto amintsika nge misy 119 district raha 119 divisé par 20 km 0,6 km 6 km nge 0,6 km nge vitanao raha zarany eraka ny district mahamenatra jerivo kosa mba jerivo nataonao ny ray aman-dreninao zokinao ataoko hoe ray aman-dreninao tao aloha tamin'ny andro président Ravarama 9000 km moa raha tsy diso 9200 km vitan'olona tao anatin'ny mandany nareo tsy pavé fa lalana goudron tena mahamenatra tena za tentembo miteny mba tena tsisy mpanolo-tsaina vety andriamatoa an-tsaina ty filoham-pirenentsika ty fa de tena marina say teny mba irery any 200 km ka zao no vita le mampamenatra tena mampana fa mampalahelo de zay nataokana hoe be loatra tena tsy hitako efa niteneniny honorable Toutsoto Daholo moa ny diversion le fampanantenana pokaty sy ny tariny za tsy amerina intsony fa de tena le lana tonga de mbo amboary zay mipetraka ary rehefa manao sosokevitra foana ako hoe eto ange isakany za tsy de manenjika be fahatanana ohatra zao fa nany maha-technicien de sady manoro hevitra zay nefa tsy narahana nanoro hevitra zay tena hoe le lalana tamatavy nge tompoko tamin'ny andro président Reratsiraka nanao an'iny isy namaky azy de vita de jerena rehefa taty arina no ny région pluviale be orana manto lava misy le nampifiriatiako ambany de tena nataony goudron raha heritaona apitso izy tratra le trafic angeza be le mavesatra be de misy fissuré de lasa simba foana za fa miconseille aza atao goudron antsono fa mbo ataovy lalana tena béton légèrement armé na nina mandava taona ina firy taona ataoko any amin'ny 20 taona iny vao misy mitsona azonao ataovy io de tsy miverimberina tsony tsy lany vola atsika fa aza dalàna an'ity goudron de tena atao de indrony isa taona zao tsy avitra le lalana conseillana aloha moa rehefa tonga fitonana raha sitrapon'Andriamanitra mandeha tokoa ny fahamarinana satria tapirofo zao na vina havana zay alemy président Ravalomanana izy le misy andrahoana fa raha tonga fitonana atsika roa taona daholo reny de efa vita satria efa misy sosokevitra be da be nataotsika de zao ny tena mampalahelo de mampalahelo hoe tena ino ty mba sy sosokevitra nyty mpitondra firenena ty ohatrany zalahy de tsy mahalala hoe ty lara-pahamena ty aloha ny zavatra atao fa ny dedadedaka ndray nanao an'le lalam-bina moa lalana migidana autoroute de zao nataoko lalam-pirenena ty raha tsy voareparenao alohan'ny diranao tsy ratsy akory zany tsara le projet fa maninona aloha raha reparena andeha tsara era Madagasikara io lalana io raha mitady mpandrarah mitady sponsor ihany nakao mitady mpamatsy vola ireo aloha tompoko atao
fa aza mitetateta ao ny tratra tsy lavaka soa raino ohatra oharina amin'ny tenany olombelona hoariko tsotsotra hoe de de ambony sy lohana akanjo tsara tare zany nefa mipataroa fa rivotra miseho aby zay tsy rehetrarehetra azonao de tokony ataovy aloha zay ampitanana ny rehetrarehetra zava-misy eo ataovy aloha zay mampety azy lalana makany Diego lana makany Tuliara aiza very angady tamatavy taloha ny fanaovana azy raha Moramanga sy anna 110-112 kilometra Tananarivo na kilometra mihitsy nge 112 raha atao ny lalana tamin'igny adiny raha mahery kely ny fanahana tôbila azy so nkeka adiny efatra Moramanga tana de jery fotsiny de za ve de tsy mahamenatra anareo le retsy de mbola itetateta ndray tambarin'olona mbo tsy jerena zany autoroute zany raha mahainareo tena miataka zay ny rôlina ny autoroute miataka tsara any amin'ny tsisy olona rehetrarehetra any an-tendrombohitra nandeha mba tsisy ny zavatra hoe accident sy ny tany satria tôbila tsisy tournant sy ny tany mandeha hatramin'ny manomboka 120 kilometra hatramin'ny zay fiserana fa ninareo akaiky tanàna akaiky nina moa sabotsy namena de eo nanomboana de eo amin'ny tanàna any tsy mbo mahaiza izy mba hay zary le teknika misy ingénieur ihany nge ministre atsika nge fatako tsara promotion olona ingénieur mivoaka tsara sy ny tany manina tsy mbo amin'ny conseil sy ny tany sady tsisy mipetraka fa tena mahagaga-pisy ty namana tena mampalahelo be le lalana eto amitsika tena mampalahelo ka zay nataoko ana hoe aiza ry izy ty aiza ry izy ty fatongava atsika eo amin'ny fitondrana miandrika zay nge nataoko hoe cancer atsika ny dokotera professeur anasitrana ny aingana fa raha tsy tongotsika de fa vita za Madagasikara zany efa tsy tsony zay nataoko hoe raha tapaka tena voan'ny AVC zany nge ohatra ny lalandra efa tena tsy misakafo efa tsy miaina tsony efa tsy mahita tsony zavatra rehetrarehetra fa de tena zay ny zava-misy tamin'ny farantaontsika député Rastany mbola latsaky ny 3,000 ny kilao amin'ny vary am'izao tsika de efa misy dimanjato sy 3,000 efa-jato sy 3,000 manodidididina ny 3,000 zany rehefa miresaka ny ty vary ty moa zany de zao foana namboarany fitondram-panjakana hoe ny varina farana ny varina farana de voatery hanafatra vary na hoe hanafatra vary ohatrany tsy de mety le teneniko hoe voatery fa io moa efa principal laisan'le fanjakana hoe manao importation 140 000 tonnes ndray na 4 alina sy ray hetsy tonnes ndray no afara ny fitondram-panjakana raha ny vaovao fantatra zany tamin'ny kabariny filohan'ny repoblika tamin'ny farany taona dia tsy de nahenona adevitra firy momba ny hoe tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana nefa zany no tokony ho fototra iangana zay ao anatin'ny vanim-taona fahavara atsika amin'izao fotoan'izao ary efa niakatra ny vidim-bary tamin'ny farany taona teo de tokony nampiderin'ny filoham-pirenena atao anatin'ny kabary ny aminy hoe ndao tsika hitsinjo na hanana vahaolana homena an'ireo mpamokatra malagasy zany de ny fanjakana rehefa miresaka de hoe ny varina farana de miparitaka eny amin'ny tsena de le varina farana manodidina ny 100, 200, 300 sy 4,000 kanefa tsy de betsaka no mividy izany mihoatra ny vary zanatany etan-toerana izy ty moa diso hainy député Rastany raha miresaka vary ianao de anisan'ny naprisika ny vahoaka ny amin'ny hoe mambole vary an-tanety ary name masom-bolana zany nao nanao antsoavana zany ianao teto fa manana olana arabary mivaoaka malagasy député Rastany grave tena grave ny zava-misy io moa misaotranao na mian'zy satria anisan'le tsy fahaizana mitantana tsy fa ino moa zany tena tsy fahampiazany satria zao raha hoarina tsotsotra zao tamin'ny androny taoloha fotsiny tamin'ny 2000 teo tonga tamin'ny 2016 de varina farana avy any iveany 599 000 tonnes toko mbo ihany fa tato kelikely 2017 tamin'ny fitorandraka io niaraka siska maintenant 2022 efa 700 000 tonnes nafarana zany hoe zany tsy hay mitondra tsisy ny programme amin'ny fambolena de tena mampalahelo satria aiza moa ny tsy totongana ny devintsika amin'ny vola tokony hanaovana zavatra fa lasa fidianana vary de ozy aho hoe reo olona nisy mpianatra atao hoe misy any agro eto amitsika tena misy any rehetrarehetra mahay any rehetrarehetra anio de izy hoe de tsy hainy zareo hoe fambolena vary na tiany tokony hampandrosa amin'ny firenena
Sa le fitiavatena io na azona 10% am'le teninao teo io na azona bizina sy ny tariny de anao anafatra foana ny teny foloara moa de hoe alohan'ny hoe artemisia tsy azo hoanina azavako le artemisia rehefa treo no gnanina de le vary a raha ohatra tena solution voalohany ny tompoko tena raha tosy Madagasikara zany de foany aloha ny anianana ty teniko mbembeny matetika eto hoe tamin'ny andro andradrenam-pomerina tsy nandeha université tsy nandinina nefa tena teniny tsy nianan-dragoroa za ozy izy tsy mahalala manana fahavalo afaka tsy misary tanao ny rezomantsy nianan'olona tamin'ny fitsomba fijeren'olona lavitra ary tena miporofoy marina satria iny tamin'ny be tsy mitatatra rehetrarehetra tonga any mbotry manjaka sy nrehetrarehetra tena ny tantara le izy be tsy mitatatra ary tena voky le Antananarivo ary lazako anareo fa iny nampandroso Antananarivo nampisongadina Betrano sy ny tariny aprevary songadina ny olona mamboly tsara raha voky le olona afaka miasa afaka mandritra afaka tsy mandany vola amin'ny zavatra hafa io nampandroso Antananarivo tompoko tamin'ny andron'izany firy taona roanjato taona lasa zay nafananana stratégie fomba fijery sy andrianam-pomerina de le lovatsika hatramin'izao lovatsika taranaka be tsy mitatra sy ny tany io ara be tsy mitatatra moa fa nasiana le canalisation efa napetraka amin'ny mpanjaka tany aloha mbola tsy vitsy an'izao fitondrana zao foana mbola manao irrigation azy mamatsy rano azy nefa ny rano fa natao fotsiny okipa fa tena mampalahelo ka raha te androso tompoko ny firenena de tonga de hoe le fambolena ka le fambolena le filohantsika ary tena dradradradratsika ohatrany aiza moa na aiza any amboloka lazany antsiana fatra vary lazany firy taona moa vao miakatra amin'ny vary 2 taona tompoko izy vao miakatra amin'ny vary nefa tena lazakanao raha vary aloha taratara kely tsy sorana 4 volana sy tapany fa raha vary ambiata 3 volana de efa miakatra ka inona tsy anaovan'ny fanjakana atao inona de vola tena hofana maninona raha anaovana barazy jereo nge ny any ivelany feno varim-bazaha sy katsaka daholo na ina tapitany satria misy le irrigation misy hoentiny amin'ny ohatra peuple kely diny repartisiany afaka amokarana daholo eto amintsika tsy mbo misy de programme na barazy tsy mbo misy programme na masimboly asio banque de fa raha io vola le tena ohatra fotsiny mampalahelo mamparary eko de ty le 151 millions d'euros ty le anaovana le traitratraitra tsisy amokatra sady amoma malagasy anaovana téléphérique raha io fotsiny nge nanaovany barazy ery Madagasikara dia avitra Madagasikara satria raha barazy ray raha mahavita barazy ray tsika efa tonga de efa mampikatra tonga de efa isaka amin'ny barazy expérience anaovany ambany raha amin'ny barazy ray zany manao barazy ray tsika tonga de efa mampiakatra 600 tonnes 600 tonnes de paddy azonao de raha mahavita barazy de ny azy inona mamay azy gôly izy de re manara-pendy manaraka an'orona manaraka an'orona hany mahafatifaty azy fonja université elita ozy tsy hitatsika izy so indrina fa indray fa tsy mahagaga le tena any Fianaratsoa le hoe atao tanàna mahafinaritra be le Fianaratsoa ao Ambatomena tsy hitatsika le Ambatomena arasa miteniteny Fianaratsoa no fa mamela sa inona le saika ao atao aza miteniteny hita de tena sorena nke Fianaratsoa ozy zalahy leka ina leka ty teny amin'ny président tiako kabony ary 2 taona tsy vita ny manina io de ohatra miteny telefona teny bandy azy any telefona ina leka ozy ty atao miteny tarotarony ty président ty kabony ary ozy tsy vita no anatin'ny 2 taona tena ohatra tena ny olona nge le diversion sy le teniteny eny de fa ny olona hoe io ndre le rangaha io mba hamenatra moramora tsisy taterana andray ary azay nataoko any hoe le fambolem-bary raha te handrokatra Madagasikara fambolem-bary tompoko tamin'ny andro président Ravalomanana zao de efa tena hitako hoe kely sisany importation nataontsika raha nytoy kely ary izy tena de efa nanao travarotsika satria nanao le vitrine nanao le PSDR iny tena tombony lehibe le PSDR tsy afoy zany tatsan'ny président Ravalomanana de fifaninanana za hoentiko eto angamba manaraka fa adimiko foana mbola tavelany amin'ny tranany tsirabe le nahazo maripakastrana le vola ngeza be ohatra amin'ny seka nahazo 20 millions ariary satria zay namokatra supérieur lehibe moa zany supérieur égal 8 tonnes à l'hectare efa mena anisany nahazo za zao
zany no izy azonao ny olona tena miconcentré ny olona mahay a hoe inona ny lesiko inona nampanotsona nyty Madagasikara ty fambolena re tompoko io ny voalohany indrindra atao voky ny olona rehefa voky ny olona afaka mamokatra hitanao tamin'ny andro raisiko kely satria tamin'ny andron'ny président Tsiranana iny azonao tena zay mbola tany amin'ny EPP tany ambanivohitra zay ny ena tany ambanivohitra zay olona mividy vary tany tena mahamenatra ho faridiny amin'ny vahoaka zany style taloha zay nividy vary zay mividy vary nanana ambom-bava manana ambom-bava namokatra tsara ary rery any olona ohatra zao fa farany zay ohatra hoe fa miakatra vary aloha zao be tapeny mbola misy firitaona tavelao vary anisana zatsy teny fa na misy satabary any ray aman-dreny tamin'ny fakomaly ray aman-dreny zatsy tona hoe ty satabary amin'ny ray aman-dreny fangatahantsodrana ty satabary na midesa na mio grogongezam-pianazy fa mampiakatra vary de zay le style taloha azonao hoe raha tena rery an'le olona azonao io izy olona tena manakatoana te hanindry anao izy ny anay vary eo ny zokony ary mbola tsy lany anay miakatra zany rery an'ny tambavoatra taloha mbola tsy lany zao tompoko tena ary zay zao tena mipetrahanao zay tena zanaka tatsa tena kapohany dadabe anay karavasy raha tsy mangazy rosibika ho an'ny omby zao fo tana mafato ny fitenenana na ny olona raha tsy mihinana mangazy tsony zany style taloha voky ary tena lazako anao style taloha tena mitenenenako mihitsy misy fonctionnaire misy olona avy aty Antananarivo misy be tabe mbo mamangy amin'ny fanakaviana any ambanivohitra any Antsirabe de samy hitanao le fiarahamonina any moa de samy manasa daola ty ndray mbo amin'ny sakafo le cousin rehetrarehetra andray aman-dreny hafa de nisy miteny azo tara mbola tara zareo fa mbola sakafo ny zareny mbola falefaso izy mihinana sakafo maraina ozy ny mamany reny angambo mihinana sakafo mialina zany style taloha tsy mihinana sakafo afa mialina zany style taloha voky le olona ary tena zay koa misy piasa tena piasana odera olona tena tsotsotra mbola hoe piasa mangaziny mpivarotra sezy bazaha tena mipetraka de rehefa tsisy lizy azonao rehefa tonga izy tany metsena any Antsirabe de zay miandro ny trano ny fianakaviany any izy miasa tao de tena hoe vidy saosisy be atrany izy de hoaniny de hoe tandraka izy zay tsy mihinana sakafo mialina zany ny olona voky taloha ohatra ny tena mampanompa ave am'zao rehetra zay zao inona no hoan'ny malagasy tady kiraro ara ny hoaniny zao da mihinany tady kiraro mangazo fakakazo nina ny dika zany raha tena jerena ny ordre chronologique na zavatra logika ny zavatra tokony afa ohatra ngeza be ohatra zay tsika malagasy fa simontetika ary zany fa zao au contraire nandatsa latsaka be ny banque mondiale efa namboara teo député Rastany hoe 8.7 isanjato izy no tany fanotrany eto Madagasikara anatin'ny taona ho avy zany zany hoe efa manomboka manisa zany mijery lavitra satria ny banque mondiale no nametraka n'le raiky amin'ny 20 isanjato teo fa izay koa no mamoaka an'ity efa fantatry ny banque mondiale zany hoe tsisy miracle ave le Madagasikara satria io ny volantsika zany so sandambola député Rastany tena manjery isan'andro isaka ora tena mampalahelo ahoana moka tsy mamokatra délestage tsy fakahita mbola hitena ny délestage atao rehefa aveo mba ampatsivokely anazy zay fa tena ahoana moa tsy totongana ny vola ka zavatra ty tsy mamokatra ianao zavatra rehetrarehetra zava nososokevitra hoe sy mahanta amitsika zahatra eto amitsika dolo ny kore rehetrarehetra zay ve vo natao nefa zava nanososokevitra 15 000 positif satria eto amitsika dolo ny kore rehetrarehetra naovana sima pozolany nao betafo be dabe tany manga be dabe eto amitsika vato be dabe eto amitsika ina tsy avitanao azy misy clinkera kely misy composition fotsiny afarany zay tsy dafy kely fotsiny zay ataoko 5% zay ny composition mahatsara azy le hoe CPA 45 le dosage zay navitany ina tsy anaovanao azy za fa miteny amiteny hoe isaka ny anina fa sosokevitra ataoko raha teanao tompoko isaka ny région isaka amin'ny faritra 23 re faritra asio izy inangeza be fanaovana simanao izy député tara loatra atao inona tsotra sady anaovana diversion ndraiky efa tamin'ny 2010 sa 12 izy no nikabary an'izay mandrakity ny androany niaraka tamin'ny tramo manko le izy raha ataoka azonao aloha lalana azonao raha anao lalana amin'ety io raha tianao trano tsy mahagaga ny any anana tamin'ny zato alohan'ny confinement tany Sina mbo amatekisan otrina sima
30 000 francs volatsika vy raha tena anao trano goavana ciment maintsy miaso raha anao lalana rehetrarehetra ciment tsy maintsy mialo jerivo ary ny autoroute zay tsy hoe sanatria zany zay autoroute zay nandalo tany Singapour tompoko autoroute amin'ny autobloquant hainy zareo vao maîtriser zareo amin'ny ciment daholo ny azy ilana nefa nitsika de tetateta io mandany vola 900 millions de dollars amin'ny budget nambarany fanjakana hanamboarana le autoroute io moa mbola adevitra lavitra be ny resaka teknikaliste fa ny député Roland Ratsiraka de hoe zay ny eritreritra an'io 2 milliards na 3 milliards de dollars ny fanjakana mahita 900 millions de dollars de ny 20 isanjaton'izay a de acharge ny fanjakana malagasy eo koa mbola efa ampitadiavana le izy député Rastany de lasa saina ihany tsika verina foana am'le tenina hoe raha mba natokana ho an'le fikojakojana ny lala mbola tsy hita aloha le volan'ny affaire fond routier le fer-routier nefa tonga de napatsahany i par litre anginy tompoko tonga de tonga de verser raha io isaky fotsiny ny gasoil le tsy faiza mitata tsy fangalana nataony zareo fa raha io fotsiny atao tsotro zao lalana Madagasikara raha ampiasana ny tokony izy fa naka izy io zay fotsiny de tsy mahay mitatany proof mihitsy nge ny olona nge tsy mitabataba foana amin'ny fanoherany fa proof tena mitoka ny tenda na ataonareo izy vola mifery io tena fatatazo potsiny io natao aiza hatram'izao tsy mitondra valiny zany atao aiza zay nataoko hany zareo grabraraka zao moa fa kelo sisany andreo tena mahay resaka be da be izy rehetrarehetra fa tena resaka tena tsy hoe atraizandre tsofintsofina be da be zareo nge fa tena manana mividitrano fa manana ny antafy daholo io fa manana ny ivelany daholo itsokany sy miaraka amin'ny volabeany le tsy afaka mitsoka eto efa tena tsisy mpanofatrano zany ny olona mpanana trano sy ny tariny fa mividitrano daholo izy mianakavy zao volam-panjakana io sito sitomina tatsy efa tsy miraharaha satria efa vovaky trano viditrano jereo zay olona tena arahana masy jereo zay mividitrano eto fa olona ohatra amin'ny mpanatanteraka ao amin'ny anina daholo manao mividitrano eo tena mirafarafa be zay mividitrano satria le vola efa tapaka ny finanany io sisa ataony efa fantany fa tsy ho pasitsony satria hitany amin'ny olona fa tena raha tsy hoe tena angalatra angamba tena ividy olona ao mbola ipetraka resaka zay mihitsy manko député Rastany resaka hoe olona fahatonga vatsaina angalatra amin'ny fividianana reny aloha zany proof tany Toliary satria tsika moa zany mahazo afatra be da be mihitsy ny am'le hoe tena mba reson matetetika le Toliary député Rastany mbola tsy niresaka tsara le Toliary teo fa tonga de ho avy any am'izay mihitsy hoe za moa zany tsy miteny an'le tonga saina fa saina tonga le voaka malagasy zany zany hoe le tena atodoha mihitsiny zany nefa manomboka mahafantatra teo manko izy mbola tapina amin'ny masony zany sy ny sofina fa manarak'izay koa le fampirorony eto de miteny amintsika aza mba andairana zany fampirorony zany tsy afaka mandrositsika raha ohatra ka andairana fampirorony satria izay sisa ny fomba fiadin'ireo fanjakan'ireo miampiroro ampiarina ny lalàna manelitsao milaza vaovao tsy marina tantandalana Madagasikara miresaka tantandalana izy nefa izy mianakavy mitondra fanjakana eo tsisy tandalana milaza azy ho ambony lalàna pitariparitra idambava de tena manao zay tiany atao am'le resaka tsy fanajana lalàna de isika ny ampiriatiny tantandalana Madagasikara amboamboarina eo le fihezanteny mba entana ampitahorana anao aza matahotra raha misy zavatra tokony ambaranao fa anananao fa marinana amin'ny teny sy hijoroana mijoro ohatra natao mivoaka ny Toliary député Rastany aloha mba resana satria nisy fotoana ianao teto amin'ny fandarina teto atao ke tany amin'ny volana jolay iny elaela député Rastany tsy tonga tam'izay de mbola ny vahiny tany atsimo tany de izy ianao tam'izay le nitantaran'le bandilina ny eto voly de efa menomenona ny olona hoe mba ataovy tongany de tonga dada tany Toliary poka be zay moa fomba fitenenana ny hoe refotra tsara nety ny dikan'izay succès ny dikan'izay réussite ny dikan'izay député Rastany tsara mba resan'izay satria anao anisan'ny taritra an'izay foana hoe mba valala be mifoan'izay ka efa mifoa ariny zao mivahoaka ka liza nge tsara tsivona tamin'iny satria tamin'ny anniversaire ny dada tamin'ny tany zany isan'ny tany le olona fa tena romotra sy romoromo fa tena miaraka ny le didy moa tsy fisidiny ao miaramila fa de tena baiky politika tany ambony any de tsy navela ipetraka le olona de sorena lizy ary lizy tena atrao andrinan'igny rehefa mahazaka le olona tsy zakany zareo nge namana faniry fa rehefa tena mandiky lizy de izy ny tena fototra sy ny tariny aza mbo famonina io re ratsy olona aza mbo fantatsadrary rehefa mety fotsiny de valohany olona andeha fa ratsy io
tamin'ny anina nge nisy mipoaka be le olona tena nitaritra sy ny tariny nisy faty olona nge tany vonondo zalaly izy ka se ny ambo afatrako hoe rehefa mipoaka be ohatrany io a asa hoe iza ny tompo-tany ho tetezana re iza ny tototra nisy ny tany mba afatrako nya olombelona tsika samy mandihy tany olona mandera aza mbo fatatsatra fa aloha rehefa tsy mety fotsiny politika anao a aloha ny olona hitondra aso a zay mbo afatrako hoe tena hoe tandremo tompoko mifanao ratsy tandremo mifanao mamonomono olona sy ny tany satria nandresaka be de izy ndray zao mitolona nitarika tamin'iny tao de anjana ndray de ho sanatry izany ho akasoana fa tena aloha mbo lavitra antsika malagasy tsika manana culture tsara tsy mbo mamono olona zany fa mba ilao politika anao be teo a rehefa tsy mahavoka amin'ny politika anao a rehefa tsy mahomby ny tolona anao a petra tsara de zay na tamin'ny président Ravalomanana zao tena hoe za nge tongany na eny an-tsena na eny anana ianao le mitenena miara-monitsy mahafinaritra rangaly ny président fa tia fa fitonana fa tena mahampijaly anareo tena tsena any jerevo ny tena vahoaka ny Tuiliara raha ny tena izy tena jerena maka Majunga tena mbola mandeha tokotoko madio lamba tsara sy ny tany mbola misy atao efa misy embouteillage Tuiliara tompoko mbo hitadiavam-bola tiana velo posy tarena sy velo posy ty tena misy na ny tokotoko ary tsy mahazo ny olona ohatrany any ambanivohitra ny any andrenivohitra bajaja maloto lamba tena farany zay reraka ka tena hoe aty aminao izy a io tondro na mitaka anay zay mifidy azy mbo laza tena anao zao nefa tena tsy nijery anay akory tsy hita zay mbola action nataony taty fa zay izy tena leoan'io tena gaga talantona tamin'ny voalohany na hatrany amin'ny hôtely petrahana ary de tena ary ny plus koa ty de hoe olona fefiny anana satria nisy aniza moa le premier ministre natao ambassade nisy ny zavatra ty avery koa fefiny zareo ka ny olona fa tonga saina izy marina izy efa tonga saina izy efa tonga saina be le olona am'izao fotoana zao efa tena mahafinaritra fa valala be ny fo ka se fotsiny sisa tandremana hoe tsy hitandry zareo ndray satria mbola mikiry biby izy te hitondra te hanao teteza mitatra sy ny tariny de amin'ny vola be tsy nampasana amin'ny fambolena sy ny tariny tsy natao amin'ny zavatra amkarana fa ny cumulena hoentina fidianan'olona zao ny afatako aminareo maitsy hanao an'izay satria nareo za mahafantatra na olona tena olona voafidy olona nianatra mahalala amizy azy a mbola voaravoravo ny vola be an'zareo aza ataon'zao fa mba jerevo le fiarahamonina jerevo le fianakaviantsika jerevo tsika hitanabavitsika jerevo iana mahantra kely ny zanatsika ny anina manodidina antsika mahantra kely mba raisy fotsiny volany fa io ndray zao ny adiny zareo a le volana angalana sy ny ahodikodina be dabio a hividianan'olona fotsiny fa tsy hoentina amkarana ka zay nataoko hoe tohizo ry vahoaka satria président isaka zay alehan'ny retraretra de tomefy ny président nge namana faniry de namafinaritra za zao tany Tamatavy tamin'ny nampiasa le miamia jerivo nge tia miamia ohatra ny kabininy zavatra olona ary jerivo ny infrastructuren'olona na 400 taona ara tsika tsy maharaka an'izany miamia zany fa aza mampiresaka anareo ro fitondrafanjakany le miamia mba tsy teneniny tsy vitany izy de navadiny zavatra fe mirahina ary mifankaty tany atao fe tany président Ravalomanana tena tsy fidim-bola tsy spectacle tsy namono omby tsy na ina fa de totitra le olona vonjeny président ohatra ny aloha ianao misy ambojany inona ny tetateta ndray afaka herinandro mba mafandian'ny président tena ny zavatra hitako mihitsy sy andrananao bola tany aloha izy anao congressiny any nanao akanjo be da be bandry moa avy ety amin'ny misy avy zay nitsira be misy avy ety amin'ny tanàna zay makano any nanao avelanay reo tokotoka avelanay fa 25 par tety reny olona be da be tiktik 25 par tety no aloha ho an'ny olona vidina be da be tanoa vola taiza moa aiza moa mandroso ny firenena olona amin'arivo mbo mitovy an'ny président no defieny de vidim-bola na taxi na ny akanjo anaovana mavomavo le tsy manamina reny natao be da be ta orange de fa 4 milliards lany am'izay raha zay fotsiny zao mbo nataonao am'ty resaka fambolem-bary mbo vidianao navaonao banque de zay masom-boly fotsiny de mbo afatra fa tena ty fanjakana ty a volam-panjakana de zao ny angoniny zay hoetiny anomanana fividianana manaraka ary fandroan'izay a le grevy avetsy grevy aroa sy ny tariny ametina hividianana le olona le tetiny ty apprendre roa laisser ty volanà de mangina zay mandany volatsika de ohatran'io ataony ohatran'io isaka misy événement de tena taterina daholo tao Majunga ny teny tao Majunga eto Majunga io izy tena marina voatany mihitsy eto Majunga tsisy tian'le rangahy io tsony tsy tia amin'ny fitondrana io izy fa zao
maire, chef de région, député, rehetrarehetra olona tareo 6 kilometra taterina ny taxi bus ny tiaka fa neto fa tsy eto aloha de manolotra kokoa mahajambotsika fa menao tsika ny any tena tena marina tena marina olona avy any daholo izy rehefa nareo sao de disevitra de ohatran'izay koa le nanokana an'le miprofiny zany fa fomba ratsiny zareo hoe vola lizy vola mpanjakana nkeo lanina amin'io de ohatran'izay koa le nanokana an'le lalana benkodana jerena tsy mbo menatra koa nany bis avy le alina ndray ambily be voemara ambily be voemara koa ohatra ny koa de nitaterina hatrary apetrako avy ny an'izay sy rehetrarehetra alefa ny kode piosy voalazy président rapotsika fa lasa teo daholo tsy hita teo daholo olona piasany anina olona tena tonga saina tena olona piasany ingénieur promotion no teny an'izay tinga raha sy tany tena forme fotsiny vao mipetraka fotsiny piasany tonga de tononiko le orinasa ngeza be iny tsy kolasy fa le inona moa le raiky sozia vao tonga ke za apetraka daholo de vao tonga le cotipius de diversion amin'ny tana voaka fotsiny fa lasa tsisy vita zahatra fitaka be vavy ohatr'izao foana ty ka zay nataoko anareo hoe le resaka ny fotoana mandeha mbola be da be ny zahatra tokony resahana farany angambany délestage ty délestage tamatavy aloha zany de mikaikaika mafy nga vita délestage za zao tena saika Tananarivo reny tena Tananarivo azonao nanomboka tamin'ny 8 aiza mpianatra any tonga de mipoaka maraina amin'ny 9 vao nirehatra na frigidaire anao sy ny tariny za zao io simba nifiko mamboatra nify azonao mba ataovy radio sy ny tany fitaovana igny ka simba daholo amin'ny délestage simba daholo ny anay frigidaire ny fanasana lamba tsisy valina daholo ny loha ambany tany io jaly inge vaoka nefa tsisy ino moa zany tsisy fanonerana ianao nefa rehefa tena mbo tsy mahalo kely kimila ny facture anao tonga da amina mila eo mivoaka trany ary tonga de tapahana tokony andraisana fepetra ny jirama hoe raha manapaka ny jiranao mba tapako izy raha nga tena le piasa fa le mitatana mihitsy le mitatana mihitsy ny tena tena marina fa tena tsy mety mba aseo réciproque fa de mampalahelo asakasakatsika vahoaka tsy hoe zay mitabataba tsy hoe zay tsy toy amin'ny fitondrana io fa tena fa mamono atsika mianakavy fa mandevina atsy tena liavina atsy mihitsy nalefa ny amin'ny fotsika de tsika vidy anaky an'izany raha olona mba hatonga saina de zao ndray vola be tsika ihany na hodikodiny hividianana anareo za malala ary mahita mihitsy fa za tsy tetona olona manama izy azy olona mbo fidy olona tena hoe dradradratra tsy mety raha ngaio nefa voavidiny apahany olo amin'zareo olona telo efa tena fatako hoe ty ndray zao fa ty misy saosy tena mampalahelo izy aza vairina am'izay saosy kely raky inareo mahazo fa ny olona rehetrarehetra fa tena raisy le volany nefa moa raha mandray volany tsy mandray koa de régleny koa sy konge zava-dozy hoe raisinao ny volany le mode opératoire ny reto fatatsika hoa am'le endrika fampiororona le endrika le fanaovana antso-jay hita amin'ny foana io na eto na any ampitany ranomasina ary zay nge mahatonga ny olona mailo ary tsika mailo anatrea an'izany satria disaitsika ny mode opératoire ny reto olo reto fa raha fahefan'ny reto olo reto mampiororo sy mampitahotra de tonga any mifanagadrana de lasa ohatrany matahotra an'izay daholo zay ny tenentsika hoe masahitsika efa name ohatra voaka ny Toliara efa betsaka no miseho sy mitsangana am'izao fotoana zao efa kely sisa ny fotoanan'ireo olo reo araka ny teny président Marc Ravalomanina hoe fotoana an'Andriamanitra ty taony ty tsy mahatohatra an'izany raha milaza azo manam-bolo reo tsy manana fahefana mihoatra ny fahefan'Andriamanitra zany raha milaza azo manan'ireo olo reo amin'ny fananana kara-panondro maro sy ny rehetrarehetra tsy manana fahefana mihoatra ny fahefan'Andriamanitra miaraka amintsika zany député Rastana zava-dehibe sady amaraparana ataoko 5 minutes daholo kely ngaazonao ty zao de hoe eno ianao remaniement fa niteny tamin'ny télé raha vavy tamin'ny teo ahoana moa nanaovanao remaniement efa 5 mois 6 mois 6 de mbola sahanao ihany manao an'olo ministre hoe sivy ankasa firy natao dinina tsony vitany eo alohan'ny tena sosikevitra zay fotsiny important alohan'ny anaovanao remaniement tompoky de ataovy anaty manaraka ny elefisa any affaire anaovy manaraka ny année budgétaire de amin'igny afaka tena midiriger le vola daholo fa zao nomena indray le izy azonao de faty atoko amin'ny firenena le vola efa lasa programme ny teo aloha fa tsisy mipetraka tsony tsisy le tsisy tsony ny engagement izy engagement budgétaire fa tonga de efa lasa teo amin'ny aloha tsisy engagement tsony inona tsony atao le premier ministre vidinao inona tsony atao le premier ministre vidinao fa fandaniana satria raha le olona zao manana telo volana angambany
mbola sarotra amin'ny fanjakana le oloany reny mbola anaovana installation sy ny tariny mbola ana fandaniana ary tena izy koa fantany hoe misy embolana izy no na 7 volana de angalatra fotsiny izy nytoko fa tsy isy ampampandrosoana okare tompoko na soloanao vao maika ratsy aloha am'izao monsieur le président fa tena tsy mety araka voalaza mpaiko tokarena sy mpampianatra tamin'ny toditsoa efa tsy mety tsony zany fa valo hipetraka am'izao de farany ty misy nanontany akoa tamin'ny radio Ravavy ty hoe ahoana izy nieritreritra anao fa président Rajaonary Mampianina ozy izy ho avy eto ozy izy hitreto hoe iahoana mba eritreritra ao nieritreritra fotsiny tompoko de zao tena raha ny zavatra vita le rangahy koa de tsisy hafa nyty fitonany ty tsara satria ohatra hitondraka ny saintsika vahoaka fotsiny de ohatra ny anina zao mpiasa atao amin'ity koa atao Tsirabe naseny baiko ny préfet nanidy azy misy olona fa valiny fa hoe efatra arivo mahery tsy nananasa atao hatramin'ny tena ohatra hoe nahaloza tena zay satria tamin'ny premier mandat tamin'ny député tany hatramin'ny omby ara-topoko tena selena fa tsy mifahana anao vonoana za ve de omendrika tena toetsaina olona ny olona tena any an-tafy tena olona zay mamokatra ampio fanjakana ny atoky iny mbo amikara ny tsika de vonoana ohatr'izay ka nitondra izy teo voatahamaina izy teo de lasa any an-tafy de raha tonga nahita ny fahampandrosoan'ny olona sy ny tariny rehetrarehetra iny izy raha tsara sitrapo izy miverina anampy amin'ny malagasy anarina ny mpanoatra amin'ty lavaka mangitsokitsoka aty de mangataka penina jana monsieur le président tokavy anao ray aman-dreny fa raha ohatra kosa ianao mbola anaotra ny toetranao taloha amin'ny teny betsy leo mipetra soany ianao fa aza mitaigaiga aty fa tena any mahatsara anao zay fotsiny angamba ny teny nanontany mpanao Ravavy nandao interview tamin'ny radio Ravavy amaly de nanontany de mbo ampatsevoko eto hoe raha tena tonga anao ampandrosy anavitra ny mpanoatra amin'ty lavaka manitsokitsoko aty tonga avasoa tompoko fa raha ohatra ndray kosa mbola anoatra ny toetranao taloha anao ny zavatra any petra tsara any anao any mahatsara anao zay angamba ny tena foifoy mbola ataoko satria mbola be da be ny resahana ty fotoana fa mihoatra be de aloha fierana tsara fa eto mbara loatra satria maharary loatra fo eto mifana tsy hoe miteniteny foana feto mifanaloatra ny zavatra tsy mety zavatra tena mpara zavatra tsy mety ataon'ny derapazy amin'ny lalana tsy mandeha ny tokony lalaza fa manao sorti de route petsaka loatra le fanjakana azonao ny vaovao moa sady tena marina rehefa avy eo de tsara ihany satria nisy vaovao oraka be tamin'ity herinandro ity de itsika fotsiny de ho ato amin'ny lalam-pandrenana hoe ahoana ny fomba fiarovana ny resaka lalàna eo amin'ny akizy sy ny ray aman-dreny de aloha mba hiresaka an'izany tsika satria isika de mifototra amin'ny lalàna mandrakariva andiny fahinana ovaka itsika de ao anatin'izay hoe andalana faharoa zay de hoe mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna samy manana fahalalana fototra arovany lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny malahy na amin'ny mahavavy na amin'ny fari-pahalalana na amin'ny fari-piainana na amin'ny fiaviana na amin'ny finoana na amin'ny tsy vidivikevitra ray zay de apitsika li izy atao amin'ny andin'ny fahafito ny zo isambatan'olona sy ny fahalalana fototra dia iantohany lalam-pandrenana ary ny lalàna no mandamina ny fampiasaina azy adikako amin'ny teny frantsay izy les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la constitution et leur exercice est organisé par la loi arovana ny zony reny akizy reny anaovana adevitra be am'izao fotoana zao reny ray aman-dreny reny sahirany reny voatery mitady zavatra zay ahafahana mamelona ny tokantranony reny ny atao hoe fianakaviana ka raha fianakaviana tsisy miaro sarotra ihany kanefa dia miresaka an'izany ny atao amin'ny constitution miaro ny fianakaviana zao nambarany ny andiny faharoapolo ny lalam-pandrenana arovan'ny fanjakana ny ankohona izay singa voajanahary sy andro ny fiarahamonina manana zo hanorona fianakaviana ary amela ireo fananany manokana holovain'ny taranany sy ny olona tsirairay avy ove zany zava-misy am'izao fotoana zao potika ny ankohonana potika ny fianakaviana malagasy nefa de hoe arovan'ny fanjakana article 20 la famille élément naturel et fondamental de la société est protégé par l'État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. Anjaranareo ngery fanjakana miaro fianakaviana fa potika le fianakaviana
lehilahy mamira ny vadiny, lehilahy mamono ny vadiny, ny vady mitoraka sidra, ny vehivavy mitoraka sidra mamono ny lehilahy. Vokatry ny fahantrano anatina tokantrano zany, tsy mampidibola, tsisy asa, mamono ny zanaka, tonga hatramin'ity adevitra be ity, zay anaovana famonoana hafa anatin'ny fitondram-panjakana tsy marina vaovao. Nefa ny solombavam-boaka sy ny ben'ny tanàna no miteny ny zavamisy any amin'izany faritra tsy matsinana zany. Mbola piny ny 2020 anatin'ny lalam-pandroana. Ny fanjakana no miantoka amin'ny alalan'ny famohan-dalàna sy ny fananganana rafitra mifanentana amin'ny fiarovana ny fianakaviana. Ataonareo ve zany? Mba ahazony mivoatra tsara ka ao anatin'izany indrindra ny fiahiana ny reny sy ny zaza. Ka mba miaro ve nareo maika hanenjika io? Nefa misy andraikitra reo ngezabe. Ato ny fanjakana, atoko amin'ny teny frantsay indray. Article 21. L'État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées. Lalam-pandrenana tompoko ny vakiko, lalam-pandrenana mety karapoko tany tamin'ny 2010 ty. Komboko le izy, zao no miaraka. Ka manao ny andraiky ny vele fanjakana, maika nienjika ny olona satria tsy zakanareo le vaovao. Tsy fantako zao inona no anenjehana sy azo an'ny député Brunel sy reny ben'ny tanàna reny, apangaina no manelo vaovao tsy marina. Na zay mety nitondra ny izy tamin'ny tady vaovao. Enao manko any ambadimbadika any fa miketriky nareo miketriky nareo any satria tsy zakanareo ty vaovao lehibe ty. Maranantsika azy député Rastany, ianao mo solombavam-boaka raha teo mahafantatra tsara neny atsimo atsinana na district ny Kongo sy ny rehetrarehetra iny nisy vaovao nanaina tamin'ny herinandro ty sady makahery ihany koa tsika ny solombavam-boaka Brunel azavitra andreo fa sy mivaoka ao aminy. Makairany député Brunel izy satria zao le fanjakana tsy mahazaka an'le tena hoe zava-marina misy. Nefa raha zoina le izy avy aminy ange mahatonga an'io avy amin'le fanjakana mahatonga an'io satria na ny lalana na ny sakafo na tamin'ny cyclone tsisy fijerena mihitsiny. Tany na tanany zany vary menaka zarana amin'ny sotrokely, vary zarana amin'ny madikô, tena zany ve mba atao amin'ny fanjakana. De hoe io tsisy atao tompoko ny fototra fa amin'ny any miverina. Ka aleo nareo mahazaka sy ny tariny zay nataon'ny député honorable teo hoe rehefa tsy zakanao lotsy aza mamono vahoaka, aza moana fa tena mametrafy zay lana fa tena zay ny zaza nareo fa nareo tena ohatra tsy mahatary tsara fa tsy manao nareo nareo ndray manao mampiororo, nareo ndray mampatahatra le olona tsy adala akory. Député Brunel nge olona sady manam-pahaizana reny vice président Fianarantsoa, olona fa tena amin'ny grade ny angamba fa atao hoe anna ino mozy teo amin'ny miaramila olona manana grade ambony be mihitsy ny reny, polisy izy ka tena olona tsy manao foana ary manana expérience fa nanana expérience fa nanao stage tany Amerika fa nanao stage taizataizany za parcours hitako ny rangahy iny. Ka nareo tsy mahazaka kritika, tsy mahazaka zavatra ataovy tsara io. Inona tsy moa nanaovanareo tsara fa nareo fa tena fa mankoron-damba raha nataonao tsara io raha io tsisy zavatra ohatran'io fa tena avy aminareo any tompoko mahatonga an'io. De tsisy ny ataovana ny ataonareo any miverina de tsy zakanareo rehefa miverina aminareo. Sady manao velomitsika. Eny ary de veloma tompoko fa de sotran'izay zay nanaraka atsika zay minantsika fa de mbola vonona zay anitikika anao zavatra zay tsy mety, zay tsy manetika zavatra tsy mety ataon'ity fitondrany ity. Izy teny kely honorable Tototsotro tena pahendrena mihitsy aza matahotra nareo fa zay tsy hiditra amin'ny fitondrana fa tena masiso sady tena fa voan'ny cancer ozy anaty eo fa voan'ny AVC tsy hiditra an'io tsony tompoko zay fa anay miandro enganetsika mba samy tonga sainy amin'ny teny rehetrarehetra zay mba anoratra ny anarana any amin'ny lisy-pifidianana anaraka tsara an'igny de anao fifidianana madio sy mangarary fa zay nidirantsika. Tsika tsy mitra zavatra malotoloto fa zay mba atao de samy tonga saina am'izay tsika mianaka azy hoe aty lala marina andao ifidy andao andray antsara daoly zareo lisy-pifidianana aromasy reo olona fa tena mpanao double A triple A précoce sy ny tariny reo sao de mbola reo ndray nanjaka de ho faty eto mbola vao maika cancer fa alevina any am-pasana tsika mianaka fa de miangavy nareo mba hoentina patonina hoentina mivavaka tsara tena amin'ny président Ravalomanana io tiany taona mpivavahana
Andriamanitra mandrisy momba antsika ka zay ny zavatra ataoka de zay ngamba ny teniko ry malagasy rahalahy sy zoky sy havana rehetrarehetra fa samy ten'Andriamanitra ary tena misaina rehefa matoram-pandrena alohan'ny atory mivavaka de avadibadio pily daholo inona zavatra marina inona zavatra tsy mety mandresitsika e zay ngamba ny zavatra farany de makasitraka ho antsika mpanaraka tamin'ny herinandro fanombohan'ny fandarana miara-manonjy ity de ny any amin'ny faritra rehetrarehetra zay mandray izany isaoranareo satria de tonga ny afatra marobe misy ao anatin'ny afatra ao anatin'ny telefonao sy ny sisa de makasitraka atsika tena mavelo bevata rolahy anareo Antoliara de mbola mitoy alefa kely izy farany faly am'le fanentanana zany satria efa hiditra zany ny fandaram-potoana am'ty androany ity ve zoma 13 janoary am'y 3 ora tolakandro dia misy conférence débat ao amin'ny Basia Antoliara io zany atsika pikatroka ny antokotiky Madagasikara rehetra zany ao anatin'ny faritra Tsimon Andrefana anio zoma 13 janoary am'y 3 ora tolakandro conférence débat zany ao amin'ny Basia de raha pito sabotsy 14 janoary amin'ny 10 ora tolakandro de congrès ataony antokotiky Madagasikara ao amin'ny Kianja Basia zany mitafy moa zany de daholo ny fotoana zany de mahafinaritra ny fiarahany ho antsika zay mpanaraka ity fandarana ity de etona zany ny itondrana hatrany isan'andro ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ianareo any ampitan-dranomasina any tena biso be mihitsy mahafinaritra fa misy namana mahafinaritra zao ny antso mahaly de na de maheno fotsiny le teny avy any aminareo mankahery faniry zava-dehibe misy namana ihany koa eo am'le frontière eo anelanelan'ny Frantsa Suisse eo de tsy mitsahatra manoratra de mankahery hoe ho an'ny ekipa miara-manonja de faly de ohatr' zany ihany koa misy namana tatsamo zay tany sesely izy zao farany tao de hitanay raha vaovao fa tena miasa sainy zay aty fa tena ataovy zay mety fa tena mijaly ny tanindrazantsika sy ny sisa fa zay de tsy mitsahatra manaraka vaovao de misaotra betsaka mahafinaritra ho any any ampitan-dranomasina tena manao ny tsy zavatra ny Atsy Maurice ny any Lac Région la Réunion any mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra zany farany de ho an'ny fiangonana eo nivonefitsika ho Tsonjombe amin'ny alady zao zany de anokatra ho an'ny fotoam-bavaka lehibe zany de zay moa tsetsatsiaritra ndesana am'izay satria vaovao farany anano de ny sanina efa manomboka ny MBS tantara mibarea hanao baolina amin'ny lahady de ho avy indray rehefa irakoto maro sy nyzay ekipa rehetrarehetra hitantara baolina sanina amintsika eo zany eo ireo mpilalao eto an-toerana tsy mikarama ny ivelany moa zany zay ny ao anatin'le hoe sanina zany makasitraka makatelona tomplasy tompivavy dia amin'ny alatsinainy zao indray tafa isika rehetra